Tompolasy tompovavy tafarakisika ato anatin'ny fandarana miara-manonja MPS Radio Mada amin'izao talata 14 febroary 2024 izao manantitra ny arabam-bampirarintso ho antsika mianakavina ianao tantoerana na ianao any ampitan'ny Ramasina amin'izany fandarana miara-manonja MPS Radio Mada izany isaorantsika ilaina hary noho ny fitantanany sy ny fitahiny satria raha tsy izy dia tsy afaka iresaka sika amin'ny alalan'ny sary sy ny feo tahaka an'izao. Amin'ny fomba ahoana moa no ahafahanao manaraka ny miara-manonja MPS Radio Mada eo zany ny Radio Mada eo ny MPS Radio eo ny fahitalavitra MPS eo ny YouTube eo ihany koa ny Facebook dia arakaraka izay fahafahanao zany manaraka an'izany fandaran'izany no isafidiananao zany hoe eno Radio Mada ianao sa anaraka MPS Radio anao sa anaraka fahitalavitra ianao sa Facebook sa YouTube dia izay zany no fipetrapetrany arabaina ihany koa ny mpifankatia rehetra maneran-tany indrindra ny eto Madagasikara satria hoe Saint-Valentin zany ny anio izy moa zany araka izany anaran'izany raha ny tena tantara dia atao hoe fetim-bazaha izy ity fetim-bazaha dia mba nanaraka isika taty Madagasikara fa na fetim-bazaha io na fety inona ilay votoatiny sy ny FDB ao anatiny no tena zava-dehibe hoe fetin'ny mpifankatia raha ny tokony izy tokoa ane tokony isanandro no atao hoe fetin'ny mpifankatia izany ary raha vao miteny zany hoe fitiavana zany olona anankiroa lehilahy sy vehivavy ny resaka eto fa tsy hoe vehivavy hoe lehilahy sy lehilahy fa lehilahy sy vehivavy zay ny tomboan'io fa mbola tsisy resaka ankoatran'izay fa de hoe resaka fifankatiavana zany zava-dehibe izany namana fanirina zafy manantany moa mbola ho avy eo hitondra ny mba hoe tsara ho fantatra momba an'izany hoe ovina ny tomboan'io inona ny natonga an'le izy sy ny sisa fa tao hoe ny foto-kevitra finosana ilay hoe fety mpifankatia no tena tao hoe zava-dehibe ho atsika ao anatin'izany rehefa mifankatia ny olona io tsy voatery hoe lehilahy sy vehivavy ihany iny moa zany somary spesifika kely ho isika somary miavaka zany hoe fifankatiavan'ny lehilahy sy vehivavy zany fifankatiavan'ny lehilahy sy vehivavy ampitaona fa saondray de hoe mbola ary amin'ny 4 taona ary de fa mikitikitika an'izany resaka mpitiavana zany fa lasa potika ilay fiarahamonina ary zay le hoe any amin'ny fiainan'ny tokantrano any amin'ny resaka ankohonana satria ny ankohonana no tenenina mpitondra fivavahana anankiray izay ao anivon'ny efitsika many amin'ny hoe ny ankohonana tompoko no sela fototra sela fototra ka rehefa ao zany no mety tsara dia mandeha tsara ny fiainana mitatra any amin'ny fianakaviana mitatra any amin'ny fiarahamonina mitatra any amin'ny firenena fa raha vo any amin'ny fianakaviana no tsy mety any amin'ny fiarahamonina any amin'ny ankohonana no misy vola fa iny ny sela fototra de manao randra-tarihana ny fahavoazana ao anaty ankohonana ao nefa dia misy ny hoe lehilahy sy ny vehivavy misy ny efa vita mariazy misy mbola tsy vita mariazy sy ny sisa misy lalàna daholo zany lalàn'ny fiarahamonina lalàn'ny fiainana fa ankehitriny moa lasa ohatrany hoe ny olona manao ny lalàna ho an'ny tenany de lasa tsy mety la izy lasa mikirotana tsy manaraka ny tokony izy de iny misy fiatraikany amin'ny fivoaran'ilay fiainana amin'ny ankapobeny na mapotika ihany koa alay fiainana amin'ny ankapobeny izany ka hoe fetin'ny mpifankatia sy ny sisy io dia azo hitarafana ihany koa zany ny fiainam-pirenena anankiray zany hoe mpifetin'ny mpifankatia zany ozy nareo inona mifandraisana zany misy mihitsy am'izao fotoana zao ane be dehibe mamofo voainga kely tao zao io maraina io zany ny vaovao ety amin'ny tanàny ety anosipatrany ety ery apitery firy ny olona mamono tena efa tena tsy tatiko tsony izy zany miady misipany any izy tratrako nampiaraka ny vadiko sy ny sisa de misaoty ery amin'ny tetezan'ny tanjombato ery tsy ray tsy indrem-pandeha tsy indroa fa saika hoe misy zany
ny mamony tena ary amin'ny avotana ary amin'ny asera ary apefoloa ary amin'ny hôpitaly ery firy satria korotana le resaka fiainam-pitiavana zany iny moa afy iny fa mifangaro koa am'le izy amin'ny fahasarotam-piainana tsy zaka iny zao no mitady asa tsy mahita ny olo-tiana mampirafy mijangajanga de tsy tantsony zay atao aloha ty faranany zay no ataony de nefa manahirana be tsy mety zay zavatra zay ka zany hoe fetan'ny mpifankatia moa zany mifoto-kevitra ao anatin'le izy de hoe tena hoe fifankatiavana fifanajana zay ny tena zava-dehibe fa be dehibe ny manao conférence manao fanazava-kevitra momba an'izany hoe fifanajana sy ny sisa fa ny atsika eto Madagasikara mifankatia domo le onjam-piainana vato domo le vidim-piainana vaty domo le fianakaviana midikiditra amin'ny tsy tokony hidirana domo le fiarahamonina mikorotana domo le insécurité avato fa tonga de miparitaka ilay atao hoe fifankatiavana izy roa zany io zany ataontsika hoe nde le mbola le mifamofo zany fa mbola tsy le vita mariazy mbola tsy misoratra any amin'ny ary amin'ny mairie de mbola tsy natao mariazy tany am-piangonana mbola tsy vita vodiondry fa le hoe mbola le tanora le mbola vao mifankatia zany de nandeha moa zany ty resaka hoe ilaina kosa zany fetan'ny mpifankatia zany trany amin'ny zay le natonga le izy hoe Saint Valentin de nisy papa zany tao fiangonana katolika atao mantsy ny angany io dia efa tany amin'ny taonjato efatra amby folo tany sy ny sisa de masinda Valentin zany no lasa mitondra n'le anaran'izy fetan'ny mpifankatia zany satria nisy zavatra nitranga zany tany amin'ny ampira romana sy ny retraretra tany resaka lavabe moa zany tantara tany zany fa le foto-kevitra ny tiatsika ho jerena ka ny zavatra misy raha ny eto Madagasikara de zao fetan'ny mpifankatia tsara zany raha hoe tena miorina tsara amin'ny tokony ho izy tsika eto tsy miteny hoe mpifankatia kristianina avereo na tsy kristianina tsy resaka zay tsika neny kristiana iny mazava tsara fa ataotsika amin'ny akapobe satria misy olona koa tsy kristianina misy olona manaraka fivavahana avy izy misy tsy mivavaka fa raha hoe fitiavana de hoe samy mandalo am'izany daholo fa ny olona ny eto Madagasikara de zao tena mifankatia le lasy le vehivavy zany tena hoe mifankatia zany io moa tsy asa hoe ahoana mifandrefesana an'izany faraka ny tenenina teo hoe rehefa domo le fahasairanana rehefa domo ny onjam-painana tonga de miovitrovotra de mirodana ohatran'le trano tany Turkia tonga de miotsaka tonga de tsita de avy eo moa ty onjam-piainany ty tsy fahampimbo le vehivavy mba mila karakaraina kely resaka vola sy ny kipitsipitsiny kely lokomene zao hoe tsy ny sisa le lahy tsy maraka tsy mahovoka de lasa le vehivavy mitady olo-kafary de tonga ny vazaha tonga ny afrikanina dia mandeha mifandrabirabiana vola de lasa rava le fifankatiavana de lasa manao ny tsy fanao nefa fifankatiavana zany zava-dehibe zany amin'ny maha zavaboary ny olombelona resaka voajanahary dia zay ny tena hoe mahazava-dehibe azy fa ny akamarony ny olona aty amin'ny resaka tokantrano ray ny akamarony ny olona efa manana tokantrano ara-dalàna ny be dehibe mangataka fisarahampanambadiana fitsaranao nosy eo fa reny olony reny de mifankatia reny tamin'ny voalohany tena nandeha tamin'ny dingana isan-karazany fa sasany efa any amin'ny 5-20 taona very olona de angataka fisarahampanambadiana de lasa manahirana be tsika moa tsy hiditra amin'ny hoe hitsara an'izany na hoe mety na tsy mety sa ahoana fa milaza ny zava-misy sika fa ny olana eto Madagasikara dia misy moa ny olana manokana fa ny akapobeny zany ny akapobeny ity fahantrano ty tompoko de manimba zavatra maro ty ny fahantrana de manimba le fahantrana tiana tenenina eo le fahantrana tena tonga de am'le hoe maha olona mihitsy am'le ara-batana mihitsy aloha ny tena tenenina fa misy koa fahantrana ara-tsaina misy koa fahantrana ara-panahy misy koa fahantrana ara-batana fahantrana isan-karazany fa le tiana tenenina eto le fahantrana le hoe tsisy vola tsy mihinan-kanina ara-dalàna tsy voatsabo ara-dalàna zara raha mitafa zara raha misy fripery hitafina
misy olona nery olona tena tsy mahavidy fitafiana vaovao mihitsy am'izao fotoana zao e fa soa ihany ara fa misy ny friperie zany fa friperie ny fiainan'le olona hatramina kely azy ka hatramina lehibe zany de friperie tsy mahazaka intsony tsy mahavita hoe mividy fitafiana vaovao ny akamaroan'ny malagasy le teneniny banque mondiale hoe miaina any ambaniny fahantrana tsy mahavita intsony fa de voateraka de efa lamba friperie ny atafen'le zaza mandra-pahalehibeany de mifiainany ko lasa friperie tsy vaovao fa friperie de lasa le fitiavana ihany ko lasa friperie zany neto Madagasikara inona koa zany fitiavana friperie ohatrany tena tsy mety zany raha tena hoe le fotikevitra zany no jerentsika ao anatin'le izy de tonga am'le fitenenana hoe malahelo a milaza aminao fa rava le fitiavan'le tanora malahelo a milaza aminao fa tsy matanjaka ny fitiavan'le mpifankaty na de Saint Valentin malahelo a milaza aminao fa mitombo ny mitady fitsaraha-panambadiana malahelo a milaza aminao fa domy mifahantrana sy mifahasairanana ny fifankatiavan'ny lehilahy sy mivehivavy eto Madagasikara de miparitaka taitaitra fotsiny amin'ny voalohany fa tonga de miparitaka le izy de eo am'izay mifanilika de malahelo a milaza aminao fa lasa mifanilika daholy eto mifanilika fa nga io vita mifanilihana ka to zany hoe Saint Valentin na fetim-bazary tony de mba avokoa tsika malagasy koa moa zatra nyty makatahaka ty fa tsika koa ny afaka manao zay hoe fety tena mba hoe mampiavaka atsika fa na le anarana hoe Saint Valentin fetim-bazary zany fa de mbo nalaitsika moa zany le izy fa le izy ko moa lasa ohatran'ny fitadiavam-bola lasa ohatran'ny lasa commercial ohatran'ny krismasy any krismasy anniversaire-ny Jesosy Kristy fataondra la fitadiavam-bola daholy le fotikevitra lasa takona amin'ny maha krismasy an'le andro aty amin'ny fetin'ny paska lasa ohatra mivadika fetin'ny atody lasa mivadika fetin'ny inona koa chocolat fa le fotikevitra le izy lasa adinoina le fotikevitra de tony zao Saint Valentin de mandeha daholy ty resaka commerce rehetrarehetra ty resaka varotra inona ny dika amin'ny varotra resaka fitadiavam-bola de lasa ny vola zany no lasa premier plan ery alohary fa le fotikevitra le hoe fifankatiavana dia takona tanteraka ka zay le vokatr'ilay fahantrano zay io fahantrano io zany de miteraka zavatra be be potika hatrany amin'ny fiainan'ny tokantrano sy ny ankonana nefa any no antsoina hoe sela fototra ho le mpitandrina anankiray zay ny ankonana no sela fototra ho an'izay ny toroteny tamin'ny alady de nahenao an'izay tsara mihitsy tany ambaty fotsy avaradrano tao amin'ny FJKM satria mantsy misy koa le fangataham-pitahina ho an'ny fianakaviana tena zava-dehibe io fa tao amin'ny FJKM ambaty fotsy avaradrano tamin'ny alady teo no nitsidika ny président ny FJKM de anisan'ny teneniny tao hoe ny ankonana no sela fototra rehefa io sela fototra io no misy fahavoazana aza manantenany hoe ahoana eo fa hanao randra-tarihany io any amin'ny fianakaviana any amin'ny fiarahamonina de tonga ry amin'ny firenena ka zay mavoa amin'ny firenentsika eto Madagasikara am'izao fotoana zao tompoko potika amin'ny fianakaviana potika ny ankonana potika amin'ny lafiny maro mihitsy de zay mahatonga amin'ny firenentsika ohatran'io asa hoe aizany misy firenena tsy misy fonja misy an'izany ho ny eto ambonin'ny tany misy firenena tsy misy fonja satria petrapetraka tsara ny azy ny fandaminana isan-karazany voataiza tsara ny fanabeazana fiangonana moa manao ny andraikiny izy tena manao ny andraikiny izy fa eo amin'ny lafiny hoe fitantanany an'le raharaham-panjakana sy ny raharaham-bahoaka ao no misy fahavoazana ao tsy misy tsy mety de ho avy ny fifidianana taom-pifidianany ty de maiza mieritreritra tsara manoloana zany rehetrarehetra zany Saint Valentin etombo andresaka fa io tsy maintsy tonga any amin'ny resaka politika sy fiainam-pirenena io na tiatsika na tsy tiatsika satria be dehibe ny fahampitehana amin'izao fotoana izao be dehibe ny fahampitehana de potika hatrany amin'le fitiavana le izy nefa le fitiavana io no miteraka ny
fiainam-piarahamonina ho tsara rehefa milamina tsara io zany de mety tsara ka le fankatiavana koa ane tsy vitany hoe fampitositoso fotsiny fa nga koa io vitany hoe fandambolambo fotsiny tsy vitan'zany io fa rehefa hoe tena vonona ny lehilahy sy ny vehivavy hiatrika amin'ny fiainana zay le hoe hiatrika amin'ny fiainana dia tsy maintsy misy ny resaka isan-karazany fa matotra am'izay ny asa sensisa nga io velona fotsiny am'izao io olona irahanao io fa tsy maintsy misy azy ao tsy maintsy misy fitadiavam-bola ao tsy maintsy misy ny rehetrarehetra ny kristianina moa ny kristianina mazava be hoe raha tokantrano tsy misy Jesosy Kristy de tsy tafavoaka ao anatin'ny sambo kely ao anatin'ny sambo kelynao ve ny Jesosy Kristy ohatr'izay le izy ohatr'izay le toriteny tam'lady samy misaintsaina ny olona samy misaintsaina daoly tena zay mihitsy le izy ka iny moa zany atsetsatsetsa tsy atra ny tenenina an'izay hoe Saint Valentin fetim-pifankaty fa inona ny foto-kevitra ao anatiny ahoana ny fomba tena ampiorenana tsara an'izay fifankatiavan'izay tsika miaina ao anaty fiarahamonina miaina ato anatin'ny firenena de zay zany mba iny zany mba tsy mpiteny kely moa iny zany fanamariana izy satria hoe Saint Valentin hono ny andro de ahoana zany sinsisa ny atsika nefa mitombo isan'andro mangataka fisaraha-panambadiana dinona zany ny anamariana antony Saint Valentin tony raha mitombo mangataka fisaraha-panambadiana amin'ny fitsaranao anosy ao ary anga io amin'ny fitsaranao anosy any amin'ny fitsarana saika manerana ny Madagasikara de ahitana an'zany de manahirana ane de misy mifanala baraka mihitsy amin'le fitaom-pitsarana le mpitsara raha ho asahirana zay manana namana mpitsara de miteny mihitsy izy hoe orina raha be mananjara manahirana ane indraindray le toetra rava de mampalahirana le akizy mbola madinika le izy mivady ato mifandramatra ohatran'ny ahoana nefa ry zareo ny te hivady eo nga nisy nanery azy mivady teo say hoe nisy nanery hoe ndao anamboatra zazakely sitrapondry zareo no nanamboatra ny zaza noho izany rehefa misy zaza ihany keo de mipetraka ny zonony ankizy fa tsy sitrapony reny ankizy reny akory no tonga ety antany de aveo lasa mangataka le ankizy ndray aman-dreny aloha ny tompona andraikitra voalohany am'ireny satria vokatra ny fitiavana any no mahatonga an'le zaza fa tsy afa-miala am'zany ihany keo ny mpitondra sy ny eto amin'ny firenena satria zareo no tompon'ny politika ny fampandrosoana misy ministeran'zao eto de aiza zany le izy fa nga ty tenitenenina fotsiny fa le andraikitra de mifameno eo ny andraikitra mpitondra eo ny andraikitra ny ray aman-dreny ny andraikitra ny ray aman-dreny ao an-trano ny ray aman-dreny isan-karazany ny fiangonana ny fiarahamonina sinsisa fa ny tompona andraikitra voalohany aloha de ny ray aman-dreny zay aloha tompona andraikitra voalohany mihitsy aloha de ny ray aman-dreny satria le ray aman-dreny nanamboatra an'le zazakely fa tsy olona tariananary sitraponareo no nanamboatra an'le zazakely ko ahoana izy ny lasa mangataka ery ananary ahoana izy ny tsy miditra an-tsekoly fa tsy afaka ihany keo izy mampiditra sekoly noho ny problema eo amin'ny fiainana noho ny fahantrana ny zonony zazany be debe ndana mankany amin'ny UNICEF de anotany io fa zo mianatra zo milalao zo misakafo sisisa firy zao ny ankizy tsy mianatra isao ny ankizy mangataka eto Antananarivo zany tokony mba avoaka ny tompona andraikitra eto amin'ny tanàna Antananarivo zany mba isao ny ankizy mangataka eto amin'ny tanàna Antananarivo eto amin'ny centre ville fotsiny mba isao kely fa tena betsaka ary mitombo miteraka am'zany mbola miteraka ihany de olana le izy nefa ataony Saint Valentin ahoana ao anaty fahantrana de tsy mandeha am'zay loany le izy ka iny moa zany fanamariana tsy maintsy no tenenina am'ty le hoe Saint Valentin ty na fetim-bazary io zany le foto-kevitra no jerena ao anatin'ilay izy de mirary soa zany ho an'ny mpifankaty rehetra mba hoe fifankatiavana tena mahafonja tsara ary io zany rehefa tena mifankaty ihany ko na misy ny dona ary de jory foana zany ao anatin'ilay izy eny ary tompolasy tombovavy iny moa zany ny taridresaka iny ny resahana fa de hiditsika amin'ny voatoatiny raha ny fandehan'ny fandarana aloha zany eo namana fanira zava-manantany efa eto dia efa ao ihany ko ny aspera
aspera etsika pro raha valymanana dia horaisika izy a rehefa aveo ihany keo fa miaraba namana faniry aloha ndahoary de miaraba ny rina de raisika aloha rina fa misy apelina vetivety tsy maintsy hoatsotsika ty satria misy vaovao lehibe andrasantsika koa zao de vetivety kely eny ary dia mandra-piomakomany namana faniry raha zafy manantany eo am'izay apelina zay a dia resahantsika hatrany ny resaka tontolo mpifidianana tsy maintsy resahany io tontolo mpifidianana satria ahoana moa sika zany zao aty alohan'ny atao hoe daty mpifidianana aty aloha zany tsika raha vao miresaka an'izay tsika de tsy maintsy any am'resaka hoe lisy mpifidianana aloha eto zany ianao aloha de efa tenenina fa raha vao mandeha ty resaka miara-manonjy MBS radio madaty de zay tsy maintsy hiteny eto hoe lisy mpifidianana mandehana amin'ny soratra azavarim-bariana 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 zao mantsy tamin'ny fifidianana farany teo ane nisy any ny tsy tonga mifidy nisy any ny tsy tonga mifidy satria maninona ka le izy tsy inona ohatr' zao sinsisa fa mba elana am'izay mila mihoatra ny zavatra efa hoe tsy nety teo aloha isika mianakavy raha toka te azo zavatra tsara tsika tsy variana am'izay resaka fandrebirebena sy fanasana todohany rehetrarehetra any satria misy andraikitry ny olo-pirenena mantsy io resaka lisy mpifidianana io fa rehefa samy joro daholo ny tsirairay mihitsy samy joro tena hoe zoako ty ary io tena am'le atsona hoe droit absolu ny hoe ao anatin'ny lisy mpifidianana dia mazava tsara izay io be debe ny faneho-kevitra tonga de apetao apetao am'rindrina mihitsy le lisy mpifidianana rehefa satria efa tapitra hono le fempitone de aveo moa notoizany hoe andana makany amin'ny fokotana mijery ny anarana fa inona moa ny tsy afaka naovana an'izany hoe tonga de afisy eo ohatran'ireny mijery valina baky reny ao ny anarako sa tsy ao ohatran'ireny miazakazaka atao hoe mivoaka hono ny valina CP mivoaka hono ny valina BPC mivoaka hono ny valina baky ny sasany amin'ny efatra maraina de efa mitondra body fotsy miandro eo fa hoe ivoaka de ity resaka lisy mpifidianana chiffre fotsiny enenina avoaka 9 600 000 de 4 millions zany mbola ny ananany tsy fantatra hoe ahoana fa afisy eo satria efa dila le fotoana efa tapitra ny 31 janvier fa manino io tsy afisena any amin'ny fokotany any fa aza miteny hoe tsy ampy vola ahoana ny resaka organisation zay mpikarakarany zany fa raha ohatra zany tapitra tam'raika amin'ny 3 janoary le hoe fisoratana anarana de mila mipetraka mazava ao zay zao misy any amin'ny fokotany misy anay fa tsy fantatray hoe ahoana zay ny soratra anarana nenay notaratasy le maitsomaitso io nitehirizana tsara mihitsy so de raikitra indray no ayahoay rehefa nyrina any de hoe ahoana de hoe zao va io tsy misy diso araka ny teneniny député colonel Ramboteto dia neniny tena zany mazava iny fa neniny hafa ahoana ary ny olona mifokotana mifankalala daoly amin'ny ankapobeny ny any aminay aloha mifankalala daoly hoe rianona ny atsy raha vao misy vahiny de fantatra de fa maninona izy io tsy afisena satria ny daty efa dila tonga de afisy eo sa isy teny hoe tsy azo atao zany ka ny olona mitady mangaraharako rehefa afisenao tonga de mibaribary eo fa sahiny zany tonga de mibaribary eo tsy misy hoe zao ka raha misy mifanamorona tonga de mahita eo ary zahay mino fa raha afisena isaky mifokotany io hoe reto zany ny voasoratra anarana tao anatin'ny nandritra ny fempitona zay noteneniny mpikarakara de mino mihitsy zay fa ifantofana ny jereny ohatran'ireny mijery valina baky reny fanotofana fa zao le izy any de hoe andana natapitra ary io de mbola afaka makany amin'ny fokotany mijery ny anara ka afisy eo zay koa te afantatra ny olona zay mpiray tanàna aminay hoe ahoana mifandehana so de mbola misy olona maty aniny eo so de mbola zao fa maninona lizo no tazomany rehefa tapitra le 3 janoary 3 sy 4 mbola resaka lisy mpifidianany ty resaka ty satria io ny lakle io ary io koa raha zavatra nysehatra am'izay io koa ny fomba anisany afahan'ny sasany mangala bato afahan'ny sasany
mampanjaka ny tsy fahamarinana ndresaka bulletin précoce sy ny sisa zany mbola ty amy datom-pifidianana zany fa ity resaka lisy-pifidianana ity raha vao ao ny vo de efa tsy misy fahamarinana mivoaka eo nijerevanay ny atao tantaratasiny tiako Madagasikara tamin'ny fitoriana izay napetrany tany amin'ny ACC tany tamin'le fifidianana tamin'ny 2018 fifidianana filoha-pirenena nisy ihany ary nandrafitra n'le fitoriana de hoe tsy hoe olon'olom-poana akory fa misy professeur misy pailalala misy avocat misy iny voaka valy le izy zay valy de hoe tsisy vokan'zany le izy de hoy ny tena hoe tsy mainininina daholo ve zany reo avocat zay nalainy tiako Madagasikara reo olona zay nandrafitra an'ireny fitoriana ireny fanontanina mipetraka zany ka mbola dininy aty amin'ny resaka lisy-pifidianana de mila mihetsiketsy ty tsy resaka renivohim-paritany ihany ty tsy resaka Tananarivo rery ty fa any aretraretrany de mila tena jerena daholo isako ny fokotany mihitsy firy ny fokotany eto Madagasikara de firy nisan'ny bureau de vote zany efa tokony ho fantatra fa tsy hoe misy bureau de vote fictive zy ohatran'izao efa tokony rehefa fantatra ny daty anaovana ny fifidianana de mila fantatra amin'iny ihany keo nisan'ny birao fantatsaham-bato mila fantatra daholo zany zay kipitsipitsiny fa tsisy hoe ty mandeha rery ty mandeha ohatran'izao hoe de ny lisy-pifidianana mila fantatry ny olona hoe zao ny fandehan'io so de misy meritreritra any hoe iza ny tompon'ny lisy-pifidianana raha-mbahoakany ety mila mahafantatra an'zany fa io tsy mainka fotsiny hoe ohatran'ny tenen'ny sasany hoe zay vonina amin'ny fifidianana zay vonina am'zao afaka teneniny zany iza moa ny tsy vonina amin'ny fifidianana zay tena vonina amin'ny fifidianana zany tsisy discussion zany tsisy adevitra zany rehefa vonina de vonina aporisihana mihitsy hoe milatsa jerevana fa ao anatin'ny fahamarinana tsara mihitsy fa ianao ve raha miteny hoe vonina amin'ny fifidianana zay tsy matahotra fifidianana zay efa ela ny karakara ny fifidianana nefa le kianja ilalaovana manome faveur anao de meloha dieny meloha de misy teny any hoe aiza koa misy an'zany misy mihitsy io ne io resaka lisy-pifidianana io ane raha vao ao mivo de efa tsy mivoaka ny tena fahamarinana sa hoe misy olona tiana hoe tena atao forcena fotsiny hoe ho lasy eo dina ny madika amin'ny fifidianana am'zany tsisy tika n'le fifidianana raha manala fifidianana mantsy ohatran'ny manala fanadinana ao anatin'ny fanalana fanadinana ao tompokoa misy ny fraudy hitatsika fa misy tratra tam'reny baka reny hoe ny fraudy ina ny dika an'zany mangalatra mitrisy ary misy mpianatra tena manana spécialité mihitsy am'le fanaovana fraudy jery cahier sasany zay ataony any hoe fraude zany halatra ny dikan'zany de fraude izy fa tsy tratra de afaka izy fahazamboany amin'ny resaka hoe tontolon'ny médecine no manao an'zany fa maty angaman'le lasa mpitsabo izy anrena fa tonga de maty le olona tsabony iza koa no any aminao raha izany no mifandehanaka ianao fantatra hoe zao nataonao tany aloha tany ka io tsisy resaka fraude mihitsy de misy moa hoe fiteneny hoe fraude électorale halatra amin'ny tontolo-pifidianana fraude électorale aty Afrika ny tena misy an'io aty Afrika ary rehefa tsy mipetraka tsara le fifidianana de miteraka akorotana ary misy keo ny tsy anaiky rehefa mahita izy hoe tena misy fraude ty zavatra ty de tsy anaiky izy afa ny tany aloha hoe mba hoe alohatsika mba samytsika ty amitsika ve de ikorotana sinsisa izy anie tsy misy hoe azo tombontsoa am'izay korotany ny fifidianana raha de tena hoe mitondra filaminana ny fifidianana satria hoe misy olona zany mivoaka eo io no vokatry ny safidim-bahoaka marina fa tsy voaty amin'ny resaka lisy-pifidiana ianao de ohatrany tsy ampy ane le vola amin'io efa tany amin'ny loi de finance laniny député tany efa nisy chiffre mivoaka tany de aveo de hoe tsy ampy de iza zany no omeno an'io iza zany ny ameno an'io vola zay lazany hoe tsy ampy io de mandeha hoe igny etanina ny any ivelany anampy sy ny anina jereo tsara ny any ivelany zao ny any Turquie mamay azy sy ny any Ukraine mamay azy
vo miresaka ianao hoe resaka international am'izao fotoa zao de ny any Turquie sy ny any Syrie mifisikiran'olona terme béton no mahamaika ny olona zao eto ambonin'ny tany am'izao efa tsy coronavirus tsony ray aloha fa ororotany tany Turquie Syrie zany mamaika ny sehatra raisam-pirenena ianao aty milaza tsy ampy vola miresaka fifidianany zao ka zay le izy antsaranao zany no midemery tamin'io zavatra io efa fantatra hoe 3 ny fifidianana efa mivoaka moa zany le daty aloha nalefa ny seny de ho ita hoe nitoyan'io tsika tsy resaka lavitra be hoe tena hoe daty tena navoaka ny seny amin'ny tena katsa ve io sa sao de mbola mifampiresahana tary ka tsy metsy iny ny olona raha miaya ohatran'zany satria fa be loatra le zavatra tsy mety eto amin'ity fireneny ity indrindrandrindra zay resa-pifidiana zay asa fifidianana fampiriny ity de ty ve de mbola isy hoahoahoa foana ty ve de mbola misy resabe koa efa vita angamba ny telefona namana faniry de zay zany tsy maintsy anentana antsika hoe miainga any amintsika olo-pirenena mihitsy aloha io neny timma moa de efa mazava tsara zay zany nytoromarika ho an'ny tiako Madagasikara ihany ko sy ho an'zay hoe tena resy lahatra amin'ny politika ny président Marc Ravalomanana de mazava tsara izy tonga de aza mitaredretra aza mitamatama misy moa namana anankiray zay ny tena hoe ahoana moa zany ny didy folo raha hoe resaka baiboly zany de hoe didy folo de hoe didy voalohany zao aza manao an'zao didy faharoa didy fahatelo zany didy fahafolo de nisy ny tena hoe tokony asiana didy fa 1 am'le fahasarotan'ny fiainana sy azakazaka lafa dininy zany didy fa 1 aza mitamatama ohatra mety aza mitamatana aza miraikiraiky tsika mantsy eto Madagasikara efa zatra nyty fiainana ohatran'ny tonon'ny olona hoe pays de moramora zao ve anao mbola anao pays de moramora ny olona efa laza ihany menatra mihitsy ny tena rehefa teneny olona hoe aiza ho aizy Rwanda jerena dolo ty lisitra ny firenena ao Afrika ty reto avy ny folo voalohany vao eo mihitsy zay no mijeren'zay tamin'ny aloha nidirana teto amin'ny studio teto reto avy ny tanàna folo voalohany voatsikajy fa tsara indrindra aty Afrika tanàna afrikana ville le plus beau aty Afrika de nytononina teo jerenao zany mba misy na de hoe tsy Tananarivo aloha tsy ao Tananarivo tonga de tsy ao am'ty Zordi eraky ny tanàny tiako plus beau ville plus beau amin'ny ahoana efa tsy ao aloha Tananarivo zay zany efa tsy netretra hoe zany Tananarivo fa sao de hoe mba misy hoe tanàna eto Madagasikara zany mahafa akoatra ny tanàny hoe tafiditra ao anatin'le folo voalohany fa tsisy ao Port-Louis tafiditra ao tompoko Port-Louis tafiditra ao anisan'ny folo voalohany zany Port-Louis zany isy Port-Louis atsy Maurice resan'ny Maurice zay nosy kely ty Madagasikara angeza be ty Johannesburg Port-Louis de maromaro izy ao Abidjan Dakar izy ty renivohitry Rwanda ty Kigali zany tanàna tsara hony zany anisan'ny tsara aty Afrika ny any ivelany manao an'io tsika eto fa miteny zay efa miezaka zay tsy miezaka ahoana ny olona eto mipetraka eto ary reo vahiny be de be monina eto Antananarivo eto Madagasikara reo no mitatitra makany ivelany any firy ny vahiny mandeha amin'iny digina nosipatra na Zordi reo amoron-dalana io efa lasa tendrombohatra mihitsy de mbola misy mitady argument ihany hoe mety io zao io zay ranga menatra malagasy any hoe mandalo satria misy vahiny mandalo foana raha tsika samy malagasy aloha zavatra avy zay fa misy vahiny ao avany ananonany avany Tanjombato avany Nosy-Zato andeha ho any Ivato de mandalo amin'io Zordira idio ny fitaratra fa tena masisy be alefaso ny inona moa ny climatiseur tena masisy be de ohatrany hoe atao eo amoron-dalana mihitsy de mbola misy miteny any mitady argument ihany hoe ka io efa zao ivelan'ny tanàna zay na ivelan'ny tanàna io na tsy ivelan'ny tanàna io loha aty Anosy-Patrana io de fa manahirana le izy mahamenatra reny ninona tenentsika sy faizantsika any ambadika any manazava eny ary namana faniry fa nisy nitaritinao ihany teo fa mbola nisy moa ny Antsotarby tsy maintsy niraisana ny dahoary miarabandrena sady
mamerina misaotra satria nisy zavatra maika moa teo de nanaovana communication I manosy onja miaraka amitsika eo ambadika eo de miaraban'izy am rahalany namana rehetra technicienne zany ny any amin'ny MBS manerina mifaritra ny namanany am radio mada ny pieny mpanaraka atsika ra Madagasikara mety misy manontantsika fa izy faly de mbola anatin'ny tsy fahasalamany faly zany mikarakara vatana mitsaby teny izy de mirary am faly tsika zany iverina mitanjaka tsara de iaraka amitsika etondray zany fa de atrea mahavita ihany koa ny ekipa rehetra zany manosy ionja no ao ambadika eo I mo resahanao teo le resaka fety mifankaty ity tsetsatsetsatsyaritra kely fotsiny zany fa saint patron ny mpifankaty saint patron des amoureux zay ny fiantsoan'ny Valentin tany amin'ny andro ny Papa Alexandre VI tany no nakalazainy izy ity zany de lasa fety ara-barotra taty aorina de fivarotana lasa namidy voninkazo vola be miodina rehefa Saint Valentin ny spectacle ny zavatra varotana ny cadeau rehetrarehetra ny akanjo ny restaurant mandeha mba tsy tenenako an'le trano anankiray mandeha be koa rehefa fety mifankaty tahaka izao ny fanomezana fahatsiarovana maro samihafa ny ranomanitra misy sasany ary manome fiarakodia fa zao ny fianeto Madagasikara moa efa sarotra be de aza mirobaroba be am'izay azo atao ihany ny atao mba tsinjovy ihany le vody andro merika satria raha mifety ao anatin'le 500 sy 300 andro izy am'ty moa zany rina 500 sy 300 izy fa tsy 500 sy 300 fa tsy 400 sy 300 fa ny tiatsika resana am'izay de hoe betsaka ny fety eo de tsy ho lany lanina mihitsy ny zany fety zany fa de manova arak'izay tratra zany ny vaovao zay tsy maintsy nraisitsika teo moa zany de raha Roly Mercia zay nitoriny mpandraraha lehibe azy eto an-tanàna dia nivoaka ny didy fa 30 volana miampy lamandy roa tapitrisa ariary zany Roly Mercia 30 mois d'emprisonnement ferme zany plus amende 2 millions d'ariary zay zany ny raharaha zay tamin'ny herinandro de nandeha io raharaha io am'le hoe nanao faux témoignage magaga sy mahavarina am'ty de hoe le raharaha mandeha any amin'ny PNF ary tsika io de mbola miandry satria raha ny tokony izy dia nandeha le raharaha omaly 13 février tany amin'ny PNF na parquet national français zany tamin'ny Paris tany de mbola miandry tsika io mitsikaraka ny vaovao rehetrarehetra de mifandray am'ireo tokony azona ny vaovao any ampitan-dranomasina rehetrarehetra any zany tsika satria tsara hoe any ho fantatsika hoe nanahoana ny déroulement n'lay zavatra nitranga tany ampitan-dranomasina tany fa ho an'ny Roly moa zany tamin'ny herinandro efa andresahantsika le adefitra momba ny Roly Mercia tetony amin'ny hoe tokony voaka izy satria nahazo remise de peine izy vokatry le grâce présidentielle tany amin'ny 26 juin tamin'ny herintaona sy tamin'ny 25 non 31 décembre farany teo de tokony izohiran'izay izy taty amin'ny 16 janvier zany kanefa tampoka teo nanomboka taty amin'ny faraky amby 10 volana janoary de nisy baiko ny amin'ny tsy mivoaka Roly Mercia de tsy anisany sitraka indray an'lay fahafahana zany tokony ho azony fa nisy ara ny fahamoana IST zany na hoe tsy fahafahana mivoaka ny sisy tany Madagasikara na variana ihany hoe olona ny ponja amoahana IST akoatran'izay dia tampoka teo de hoe misy raharaha mpitsarana zay nisy nitory Roly Mercia de nandeha le raharaha mpitsarana tamin'ny herinandro dia tam'ty androany ty zany nivoaka ny didy de rehefa mivoaka zany didy de zay hoe 30 volana zay ny endriky ny raharaha mpitsarana moa zany tsisy an'le hoe micumule le mitovana be de mitambatra satria tsarotsika tamin'ny jolay 24 de nisy fetsiketsehana zany nataona andihana tanora vitsivitsy teny am'sapanina ambobo teny de tao anrinany io ny voatondro Roly Mercia hoe tao ambadika zany fetsiketsehana zany zany hoe ny taona 24 de nandeha le fitsarana ny azakazaka be le izy taty aorina de nahazo 470 volana izy tam'izay 44 mois de iny zany no raisina zay be indrindra am'le peine zany no raisina zany na hoe am'le sazy ka le teo aloha zany 470 volana ny 470 volana zany manao kajakanina tsotsotsika zaraina 12 volana satria 12 volana taona iray de mame telo taona sy tapa mahery kely rina arabe mananjara dikan'izay zany dia le lehibe no raisina
fa tsy hoe le efatra amby efapolo volana ampina telopolo volana tsy ohatran'izay fomba fanitsana zany ny endrim-pitsarana samy hafa le izy zany a fa ny zavatra mahavariana ao ambadiky ty hainko zany a de na enotsika eo zay mbola anaovako fanamariana tsara mihitsy fa misy olona hafa voatonontonona akoatran'ireo mily merci anatin'ny tiraraha ty de tsy olona kely le izy fa olona goavambe manana toerany goavambe ary voatany faran'herinandro teo no tonga teto atandrazana teto ny olona akaiky an'le olona de anaovantsika fanamariam-bavao tsara le izy fa nefa voalaza aloha tao anatin'ny loharaham-bavaoantsika hoe misy olona reo ihany ko zany voatonona ao anatin'izay raharaha izay ka anisany nahazo resaka didy zany fa ho resahakeo zay rehefa avy eo zany fa mbola mandamina kely azy io a de misy fitrandraham-bavao hafa zay ataotsika zany ka etona zany tsika de mana ino moa zany mankahery saika teny hoe mana-korazy ohatrany tsy fiteny mihitsy le izy fa mankahery andro limercia sy ny vady aman-janany sy ny fianakaviany a ny fianakaviany manao ny tolona eto an-tanindrazana ny fianakaviany manao ny tolona ny ampitan-dramasina mankahery ny fianakaviam-be ny mpanao gazety satria na inona ho ia zavatra mitranga de zao foana tady de tsika ny aminy hoe ny fiteny malagasy zay rinany hoe zay tsy miado ny olombodo fa zay tofo mpamosavy olombodo zay ny fomba fiteny azy zany a fa zay tofo mpamosavy zany ao anatin'izay zavatray ary ny atsika de zava-dehibe amitsika ny aminy hoe samy nanana ny fahadisony sy ny fahalemeny daholo fa ny tena fanaovana antso-jay sy ny fanampitehana fiainan'olona tsy politika zany fa raha izany ny verindreto fitondranreto fa politika de hoe mikisanonareo fa tsy hainareo le politika ary efa elitsika rina ny teny an'izay a tsy mahay politika reto olo reto mamotika fiainan'ny olona manenjika olona mandrahoana olona zany ny ataony reto olo reto fa tsy politika ny ataony reto olo reto zany hoe le esprit revanchard matanjaka be ao anatiny lay karazana fanamelohana fanenjehana valifaty tena ino moa zany lasa zavatra tena melo lalana n'lay tena fotikevy-dehibe hijoloan'ny fomba fanaovana politika mihitsy anreto olona reto zany de zay no ahitsitsika ny hoe non tsy mety zany a tsy ohatran' zany le izy a tsy manaiky zavatra ohatran'zany tsika satria tsy isika efa nao valifaty eto akory de raha pitso zany raha afaka pitso torinizandray no hiditra any ambany atsinanana de ohatran'izay foana velo izy zay nge ny tadiavana an'le réconciliation nationale le mipronen'ny président Zafy Albert hatram'izay zay zany le tadiavana an'le réconciliation nationale natsony CRN hatram'izay ary zay ihany ko le napetraka atao anatin'le esprit n'le feuille de route alamino rangah le tanàna ozy tompoko lahalaingisa zay Germain Rakotondray ny pe asona aminy ngeza be koa zany olona zany ara-politika diovy rangano tanàna de zay tena tokony anadio tanàntsika fa mpandoto tanàna be da be ny misy eto mpandoto tanàna be da be misy eto olona tsy mahay an'le politika no misehatra an'le politika fa manao an'le politika fotsiny ahazona arena manao an'le politika fotsiny ahafana zany mana be ivony anaty posiny sy ny fianakaviana de le Madagasikara le fahefana no anaovana tremplin ahafahana zany a tonga any am'izay hoe fa azokarena sy vola sy voninahitra zany de zao ohatran'izao hitatsika zao le izy tena pitehana misy le fiainan'le olona zany rolimo hoe fa tsy salama efa nanambara ny fianakaviany fa niatrika fandidina izy maromaro ny etrehana fandidina ary na izy mandeha iny ara de olona tsy amforma fa zao fotsiny ozytsika hoe eo anatrehan'ny zavatra rehetra misy am'izao fotoana zao matsiary fa misy Andriamanitra ninona zavatra nitranga na ny tenako zao ara nisy fotoana mba tsy nitovy hevitra tamin'ny zokobe Roly Mercia fa nisy fotoana koa niara-ny asa be mihitsy ny tenako sy Roly Mercia averiko fa tsy teto fa nivoaka ihany koa tany ampitan-dranomasina ny zavatra ny rahana be na finaritra ny zavatra ihany koa nefa tsy nitovy ny lalana ny saraka ny lalana isy Roly Mercia tsy problemo zany fomba ny olombelona zany misy hevitra tsy hitovizana amin'ny politika fa tsy mifamotika nama tsy mifampiandrika endri-toana tsy mifanjera tsy mifandray vozina-kanjo tsy mifamialy ambi zany tontondro ny dikan'zany tsy ohatran'zany natao hoe fiainana ara-politika
tsy mifampiandroka kay zany fa zao moa lizy rehefa ataonareo moa zany lizy de manjary mamevana ny hafa mba iomana koa araky ny teny maherylanto manandafo zay ankorazena daholo any tary rehetrarehetra any hoe revoko ny a zakako ny a fa isy farany io a de lasa miandro ohatran'zany mianina fianakaviny reny olo reniko ohatran'zany koa ngesy tany lera maro velo hoe miaritra le boakely any le raha mangotraka amy lipalipa manao publication lesy tany le raha maro le compte faiky nampiasaina efa nitaraina an'le boakely fa tsy azy io mbola nisy taony nanao publication izy efa midoboka any amponja fa zao tsy rara iny lay eo anivon'lay fitondram-panjakana lizy zay manana andraikitra am'zany ny fitandrona ny filaminana sy ny fitsarana fa de manao ny ataony daholo eto fa nykevitra tsotra nataony biariny irina marcelin lasa vidin-dafo le izy am'izao fotoany zao izy any amponja any rininidonia lazaina ndray fa association des malfaiteurs ny zafony fotsy aiza misy mba fantatrareo ve natao hoe zafony fotsy mbola tsy miteny association aloha zafony fotsy satria le association manko fikambana fa le zafony fotsy ve mba fantatrareo hoe mba misy razan'olona mibaby an'zany anarany zany misy nge natao hoe be misatre misy ny zafon-drava misy ny zafony mena marobe misy karazana foko marobe sy karazana fiaviana marobe firazanana marobe fa izy misy association alavany de lazaina fa association de malfaiteurs mba hafahafa ihany zany olona mitaky ny zoara-tany de tsy amialana raha tsy tena mihinana ny amponja zay moa zany le pratika an'le fanjakana de zao reveo amin'io fefotapitra nye efa kely nge sisa le izy tsisy afa-tsy ty taony ty nge sisany ianareo hoe de manaova zay mahafinaritra fantatra daholo izy ampanao compte faiky eo izy ampibaiko anareo miasa hatramin'ny andro alahady ary nareo zory ferie nareo mbola miasa rehefa nde hipala olona fantatra daholo ny fomba firesakareo any izy andray mipehana fa manelingelina renay daholo nge zany fa zao hoavo fotoana atsika koa mba samy mba mahay am'izay men'andriamanitra ny taletany fa ampiasaina amy zavatra tsara fa rehefa ozy izy nareo hoe atao ohatran'izay le revo de tsy mampaninona arako zay zany le revoko fa aza manao politika rehefa tsy mahay politika fa manimba ny fomba fanaovana politika sy ny asan'ny fanaovana politika sy ny asan'ny mpanao politika mba te isy anao politika tsara eto mba isy manao zavatra mahafinaritra aty tandrazany ty fa rehefa tonga ry tsy mahay politika ry manaonao foana de ohatran'izao zava-misy eto amin'ny firenena de lasa zava-doza le izy rina lasa zavatra tsy takatry ny saina ny zavatra misy eto tsy eritreretinao mihitsy hoe ay ohatra zany le izy tsy le safira 90 kilo am'le valeur inestimable mivoaka eto Madagasikara ny problème an'le olona pierre précieuse vadika pierre industriel tampoka caractère industriel tampoka be da be ny interprétation momba an'iny tsy zany ny problème tsy le hoe misy miketriketrika bois de rose any ambadika any akoatrin'izay fa misy mandefa ny volamena manjavina tampoka tsy sisy fahitanao anatin'ny 10 taona ny olona torana sy mato azy ery sy mamono tena androany vo nyteneny rina nisy an'zany ny scandale ny corruption tsy zany mampiasa saina nyreto olo reto fa hoe ahoana ny anapotehana andray fa manelingelina atsika komkoa mba miaina ray ny olona zay manentsika atsika de lasa le Facebook ny problème de zay olona manelingelina anatin'le Facebook marobe izy tao fa mitanisa fotsiny tsika vitsivitsy maromaro tao anatin'izay ady hevitra zay zavatra zay tsahan'ny olona natao ny tsahan'le fitondram-panjakana de zay tenentsika eo reveo amin'io hoe raha mbola tsy ampy anareo de aseseo daholo ka rofongary daholo ny dossier an'ny hafa de aseseo daholo tsy problème zany ataovy am'izay mahafapo anareo fa vitso a le fotoana efo tapitra my mandahanareo ary zany nyretrarehetra mahafantatra am'zany hoe atreto ny limitinareo tsy mandrak'zay zany na izy reo bandy miseho be kibo reo hoe tompony salegy eto reo olona ny tapo-pahefana na azo vitra fimesy 4 reo vidy tomobile any concessionnaire sy ny sisy reo mba manao investissement reo investissement tsy makaizany ny sasany maikery anendrika Filomarkaravalman nanao monopolisation ny resaka lalana hoe Allemand mba hainao ve dika zany Allemand société am président Markaravalman et alors président Markaravalman nanangana société maninona nanao resaka industrie
fa ianareo mpanakarena tampoka noho le fanonganam-panjakana nisy 2018 atram'izao moa ny arenany sasany any atsimorano fantatra daholo ny toerana misy azy any Maurice any Dubai any France any Suisse fantatra daholo ny zavatra apetrapetrakareo any ambadimbadika any mahavita karazana appartement villa immeuble fa rehefa mba manao investissement koa mba ataovy investissement milamina miteraka asa olona manarivo netra nataon'ny président Marc Ravalomanana na enjehanareo io mandrakity ny androany inona amin'ny investissement mba ataonareo karaoke espace cyber cash point zany investissement ataonareo zay daholo ny azake zany izy menakavy rina fa tsy manao hoe ndeha hanao société tsika ka mba ndeha hanamboatra cure-dent tsika ka tsy mpanafatra cure-dent na tsy mpanafatra maïs do fa ndeha hanamboatra maïs do tsika nandeha tsika mba exploiter tsika le voatabitakanina any ria faratsihoery na any Betafo na ovy sa sisa ovy meva tsara tarebe finna ny ataon'izy menakavy fantatra daholo ngany ataonareo hoe manangana restaurant any amin'iny lalana any amin'iny any pariparty ny vato io maromaro any koa sasany mahita an'izany tany pied dans l'eau zany fantatra daholo zany anty côté bypass aty manarina trano mikarakara trano manao espace manao karaoke zany ny investissement mba ataonareo fa nenjehanareo le investissement n'olona hatram'izay nanao indostrie nanakaramolona amanarivony amanalina teto Madagasikara de zao faly sy mitehako nareo resana isy rena rehefa aveo ny lalana fa toizy rena vetivety fa io manakely any fandraisana deputera Mbosalamy sika eny ary efa ao ambadika eo fa memako manao ny solombavamboaka ny Madagasikara voavita tamin'ny alala ny tiako Madagasikara tao amin'ny boribory-tany fa efatra ny député ny colonel Rambo manana loha-hevitra horesahana mihitsy ny colonel Rambo ny député zany rehefa aveo miaraka amin'ny fanira zafy manatamy mbola memako manao ry zareo fa ho toizantsika aloha ny fandarany raisitsika le tenin'ny fanira zafy manatany teo le hoe tena mampalahelo amin'le izy a raisitsika kapobeny zany de isika malagasy isika samy malagasy no tena hoe mifanjevo mifamely tsy haiko tsony zay inona filazana azy mifampitakla mifamingana mifanaratsy tsika malagasy io de zay le hoe malahelo a milaza aminao malahelo a milaza aminao fa famingana amin'ny malagasy malahelo a milaza aminao fa mifampialina amin'ny malagasy malahelo a milaza aminao fa zay lasa ambony de sitomina ambany malagasy foana ny resahana am'zany enina hatrany amin'ny resaka hoe mampiavaka atsika amin'ny resaka kolotsaina aza dia aratsitsika ny atsika marina hoe fety mifankatia andreo a de hoe Saint Valentin le anarana aloha vavaza fetim-bazaha zany io fa hoe mba niraisina zany le fotikevitra ao anatiny niraisina de zay ma zava-dehibe fa raha ohatra an'izay zao aiza zany mba tena hoe fety tena hoe malagasy tena malagasy ao anaty calendrier ao e aiza ny tena hoe fety tena hoe any malagasy ao anatin'io calendrier io aiza andro iny 29 mars zany a fety pirenena zany 26 juin zany a fety hoe mahakasika amin'ny firenena ny 26 juin 29 mars mahakasika amin'ny firenena tantara-pirenena ny 29 mars 26 juin fety pirenena reny tsy resahantsika reny fa le hoe fety tena amin'ny maha-calendrier tiana tenenina am'izay zao hoe ohatra hoe taombaovao malagasy toko tia ny sinoa manana ny taombaovao any resaka hoe mampiavaka zany e mampiavaka fety pirenena moa iny samy mananny azy a fety ny tolom-panafana moa no 29 mars tsy resahantsika betsaka fa iny manokana fa ato am'le mampiavaka atsika amin'ny mahamalagasy atsika aisy sinoa misy miasa mihitsy midy daholo io tsenany sinoa io rehefa hoe taombaovao sinoany mananny azy ny sinoa raha zay ny raisina ohatra reo karana rehetrarehetra ao manana ny fety mampiavaka azy fety mampiavaka azy zay fotsiny mbadiniantsika fa ny antsika malagasy iny ianao zany vao miretsaka kely hoe taombaovao malagasy zao fa nipotsapy zany inona koa zany
nefa rehefa hoe saint valentin maimay daholo fety ampifankatia fa le anarana raha vaza fa raha hoe fetiny am'malagasy ny malagasy a de tsy resahana modina tsy fantatra ka ianao raha tsy tiany ianao de ohatr' zany ko amin'ny resaka fiarina raha vao malagasy ny any aloha eto de tsoronay mihitsy amin'ny resaka orinasa na izy io na izy tsy miresaka firehana politika ty zany tena mba hevitro manokana mihitsy ty tsy mijery firehana politika eto tompoko fa tena hoe malagasy fa na malagasy iza na malagasy iza manangana orinasa ka misy mpiasa ampolony anjatony anarivony ao amin'le orinasa na iza tompony na iza tompony fa malagasy dia mendrika ho toanana ary mendrika ho deraina ianao mipingapinga ry mideraderany any ivelany any na any amin'ny fanatanjahantena na ny inona ahoanany atsika ny tso asandratsitsika any amin'ny fanatanjahantena aty amin'ny tontolon'ny orinasa reo secteur privé reo zay teratany malagasy zay teratany malagasy amin'ny resaka secteur privé mba mafy any mahazo an'ireo sehatra tsy miankin'ireo reo malagasy teratany malagasy izay amin'ny tantana orinasa mikaikaika mahitsy teny fotsiny fanjakana avany hoe tsy maintsy atao an'izao ny karaha mafarany ambany fa nga io moramora mandoa etra ihany no mandoa etra anontany io reo amin'ny secteur privé reo le tena hoe miasa tena normal tsara zany tena hoe miasa manaraka ny lalàna sy ny sisa sasa moa mahitahita any ambadika any reny tsy resantsika fa le amin'ny akapobe zany resantsika fa rehefa malagasy zany manana orinasa de mendrika ho toanana sy mena faveur ndany ianao manangana orinasa ao Maorisy hoe ianao teratany malagasy tsy hanonona anarany eto fa mandehana mba metrehatra hoe zany de hananganao Maorisy ho hitanao kely Maorisianina aloha voalohany indrindra ny resaka fantsifana ny entana ndana makao Maorisy fa raha misy entana malagasy miditra any sahirana ary Maorisianina efa voataiza na resaka inona io na resaka inona na resaka sakafo na resaka inona io nen'ny olona aloha no atosiny nen'ny olona aloha no ampiny le ao amin'le firenena le mpitatanao amin'le firenena no manampiny azy na ao any Maorisy io na ao Afrika Atsimo ndehana mankany Frantsa fa raha vao fiarakodia marika ivelan'ny Frantsa de sahirakirana amin'ny tonga de riatany amin'ny resaka etra zao fa raha ny anazy ao dia atosiny de ohatran'izany le tao amintsika ny président Marc Ravalomanana nanana orinasa mpanao lalana le hoe Allemand aloha namana faniry no tonga de ho teneniko sao tsy tadidiko de misy miteny hoe monopoly gendra Ravalomanana daholo ny fanaovana lalana de ozy président Ravalomanana fa nareo ve marary zany ve de marina ary le olona manana orinasa izy mpanao lalana fa le lalana aiza no ataony fa nga ny Comore le lalana no atao fa nga aiza le lalana atao eto Madagasikara ny lalana atao ary ny lalana mbola tsy vita eto Madagasikara tompoko mbola amina kilometatra maro tokony hisaotra ny président Marc Ravalomanana tamin'ireny tamin'ny hoe manao lalana hoe ny Allemand manao lalana asa lalana malagasy fa ny sasany raha vao miresaka le Ravalomanana mihitsy makarary ny andohan'ny sasany zay ne mahatonga an'io zay mahatonga an'io resaka efaka tom-pifidiana antsika zao de jerena daholo zay kipitsopitsony rehetrarehetra fa le hoe anarana Ravalomanana mihitsy amin'ny problema ny sasany raha vao maheno an'izany tonga de pihan'ny radio anazy any zany fa ny olona kosa zay limpandrosoana matoy izy miantso hoe vonjeo zay dada de misy dikany ao aka ny olona tsy marary no tsy miantso vonjeo ka ny olona zay manana sy metimety any amin'ny fiainany any ka raha le ohatra le olona hoe nanao lalana ho an'ny malagasy ny mandeha ao sa hoe mendrika ao amin'ny malagasy ny mandeha amin'ny lalatany mandrak'izay doriamenina misy lalana ny eto tsy na sarety ara tsy afaka sarety tsy afaka misy lalana eto nefa any mifandray amin'ny any akodaoda rehetrarehetra any mbola be deabe ny lalana tsy vita fa ny président Ravalomanana raha nanao ny orinasa mpanao lalana izy Allemagne de nanome modely fa mpanao politika sasany inona no ataony afaka manao orinasa manao lalana n'izy fa zavatra hafa no anaovan'ny investissement ny araka ny tenen'ny faniry teo zavatra hafa président Marc Ravalomanana nanana ny tiako hoe sakafo ara-pahasalamana
ary mety tsy fantatry re olona miteniteny iny sy amitsikerakeraana ny dikany tiako misy dikany io tiako ka omeko efa mampianatra zay zany fa ireny tsy zavatra mandehandeha ho azy zany fanasoavana ny piraitan'razana ary ny resaka lalana na vita be ny président Marc Ravalomanana de manaova koa ianao orinasa-panao lalana de ho hitantsika eo firy mandeha amin'io bypass io fa izany nanao an'io tamin'ny androny izany nanao an'io ohatra fotsiny zany de ny sasany mahavita hoe nanao an'izao nanao an'izao fa raha ohatra aloha hoe ny resaka kilometra ny président Ravalomanana mbola be de be de avadiky ny sasany monopolisieny ahoana e fa nga ny lalana mankany amin'ny député any Kongo anga mbola vita ndana mankany ataoviny any vahoaka malagasy koa ny any Kongo any ny député Brunel zay teneniny foana any amin'ny toerana be de be mbola be de be ny lalana tsy vita ka zay le izy ka ny président Ravalomanana izy manome modely zay mahatonga ny olona ho resy lahatra aminy hoe tena tiany mono mendrika zay mihitsy le tena hoe mendrika amin'ny famahana ny olana fa misy ane manana spécialité amin'ny famotehany jereo zao le lalana le pavé le ria ina moa le ria mivoaka ry amin'ny sabonamy ry atsofin'olo de mivoaka tia ina moa ny anaran'le tanàna ao Ambodifasina de jereo le lalana voamaly zay ny nandeha tao a tena asy zay loha tsy mahafantatra no misy migafina le izy mihitsy ny malemy fa miongotra le vato de vato miranirany de hitanao mihitsy hoe misy diana ohatrany sikirina zany le izy de lasa ny tena hoe sao de misy ambadika politika io sao de ahoana io fa nikatikatara moa zany tena mandeha zay maika e tonga de mandeha mafy zay fiara madinidinika ivaiva mandeha moramora satria mahatahotra an'le vato miranirany ary lizy ohatrany sikirina mihitsy a de potika sady ve le lalana fa raha sanindeny ataontsika hoe sanatria mbola ataontsika point d'interrogation hoe raha ohatra ka ambadika politika de tena mba tsy mety a hoe ry anina ny nanao an'io tamin'ny andron'ny président Hery Rajaonarimampianina io zao de hoe asa raha ohatra hoe misy ambadika politika de ogafina ohatrany entre parenthèse ino a tsy zay tsy miteny hoe tena zay le izy fa ny zavatra misy aloha de miendaka le izy raha ohatra ndray tena resaka teknika de tokony mba jerena le izy a asa aloha ahoana ny izany tokony tompona andraikitra am'zany zay tsy hiditra am'zay fa ny zavatra hita fotsiny de zao raha fiara ivaiva mandeha mirimoroma tonga de raha hoe ivaiva ny aty ambany aty zany ny fiaranao tonga de mipoka ao de tataka ao a sotra ny carter misy am'ireny fiara reny mantsy ambany be mihitsy ny carter de vato ny tonga de mipoka mafy be eo de vita eo ianao vaky ny carter de mipotsaka menaka de any ianao ny raisina de mampalahelo le zavatra miseho zany am'izao fotoana izao ka io zany mila mailo tsara tsika mila mandinika tsara tsika zay miteny hoe enoy daholo ny tosa-baovao any rehetrarehetra any fa dinio tsara ny foto-kevitra am'ireny fanazavana rehetrarehetra zay atosaka any anivon'ny vahoaka reny fa zay no hoe tsy maintsimaintsika satria taona mpividianana ka raha hoe fanamboaran-dalana sisy orinasa-panao lalana nataon'ny président Marc Ravalomanana tsara mihitsy zany ilain'ny fireneny zany fa président Marc Ravalomanana tsy nanao karaoke tsy nanao espasy tsy nanao sibera tsy nanao zavatra hafa fa lalana no anataony manasoa ny fireneny zany kinina indray ary izy teratany malagasy fa rehefa karana ny manao orinasa de ohatrany tsisy miteny tsy nanao garage ny sasany nanandoko tomobile zay izy tsy nanao zavatra avy safidiny zany fa rehefa vahina ny manao ohatrany tsisy miteny rehefa ny afrikanina zao me mitombo ray tonga eto fina anao le an'ny afrikana eto hitady vola anao le any eto hitady vola de io tsika hoe tsika malagasy hoe zany lasa piasa foana tokony tsika amin'ny patron ary tokony ho faly tsika hoe teratany malagasy amin'ny patron dia malagasy no miasa fa tsika zany no lasa piasa foana makany ivelany tsika piasa makany azia tsika ataon'ny olona piasa tonga indray vahiny tonga eto mbola piasa ihany tsika inona koa zany tsy mety zany fa alao sika malagasy mba hifanotrina sy hifampanometanana sy hifandray-tanana dia mba nitsika no atao na inoninona io na resaka industrie na inoninona produit malagasy zay ny aloha hoe vita malagasy fa tsy rehefa hoe mivahiny de mipingapinga tsara iny ary de ny anao misy mba mandeha eto de aratsiana inona ary zany toetsainy zany zay no nisan'ny tena tsy mampandroso antsika malagasy ihany ko fa motika toerana eto daorina manafaniry
eny ary efa ao ny solomamboaka ny Madagasikara raha mbo salama Emilien de miarahaba azy tsika manombakomana ihany ko ny hidirany mafonja de mafonja ny fanazavana teo fa mbola misy zavatra hoentsika ihany rehefa aveo satria mitrandraka vaovao maro samihafa tsika io dia hiezaka ny zarany vaovao ny zava-misy ihany ko tsy fakahitana ny vaovao samihafa ny olana ara-piainana tena ato anatin'ny tambajotra sosialy ato reny de tena maro be ny olona ato ny amin'ny hoe tratra ny fitsaram-bahoaka tratra ny fokon'olona de inona lizy mangalatra koa mangalatra ganagana mangalatra akondro ohatra zany tsy mahita hoanina tsony tsy mahita rapaka le vahoaka mangalatra vilany zany zava-misy ato anatin'ny tambajotra sosialy isan'andro san'andro akoatry ny olona mamono tena fa tsy mahita asa akoatry ny olona manao asa fisolokiana zay tsy apozina sy tsy azo ny eritreretina mihitsiny akoatry ny olona izay manao fandrobana amin'ny andro atoandro be zao ary mitondra fitaovam-bedina mahery vaika zany sy zany zava-misy eto Madagasikara lasa tena ohatriny hoe enfer tena zava-doza le miaina eto Madagasikara am'izao fotoana zao vokatra ilay tsy fahaiza mitatana sy vokatra ilay fanombana firenena ataony reto mpitondra fanjakana reto de tonga any amin'ny lafiny ara-tsosialy mponina le izy mihitsy sika fa anakambaran'izay député Ramboasalama Emilien satria raha ny fatapatatra dia nitsidika ny faritry vakina karahatseny izy faraparan'ny herinandro teo zay de mino fa anam-baovao momba n'izany vakina karatra sy ny fiainam-ponina an'izany miaraba député miaraba faniry de miaraba koa ny rina zay vo avy nanolotra ny fandarana tao miaraba ny teknisianina rehetra mapita izao fandarana zao amin'ny alalan'ny sary sy ny feo era Madagasikara sy any ivelany any ary miaraba koa ny namana teknisianina ao amin'ny radio Mada manampy atsika mapita izao fandarana izao manarak'izay dia tsy mety raha tsy misaotra an'Andriamanitra faniry satria mbola nomeny ny fahasoavana dia ny tombonandro ka natratra ty androandroany ty isika araky ny teninao tao mafy de mafy ny fiainana tsy apozina akory de tonga ny fahafatesana kanefa mo ianao mbola nomeny ny tombonandro androany dia misaotra azy mame voninahitra azy ary midera azy amin'izany fahasoavana lehibe omeny zany manarak'izay dia miraha fenonina feno ho an'ireo fianakaviana na tsy fianakaviana zay tojony fahoriana tamin'ny fiainana zany satria raha zavatra nitranga teny amin'ny bypass ty iny tokoa dia olona tsy fantatra akory kanefa mamalagasy ny tena dia tsy mety raha tsy miraha fenonina feno an'ireo fianakaviana niaran'izany fahoriana izany ary tahoana fa zay araky le fitenenina hoe ny olombelona dia volovarin'Andriamanitra dia zay tiany alainy ary zay tiany apetraka ka de mirary fenonina feno makahery ny fianakaviana ny laozan'izany havana zanaka ndosy ny fahafatesana izany manarak'izay koa dia kokoa ho an'ny ny havana rehetra manaraka izao fandarana izao indrindraindrindra ianareo any amin'ny fatrivakina karatra zay nandalovana tao ianareo amin'ny district amin'ny Betafo miala ty amin'ny fokotanina Pahatrimamy ekandrefana matonga any amin'ny commune Ranomafana any izay atao hoe niona tamin'ny tena ary nifampidinika momba ny fiainam-pirenena sy ny fiainana toko dia kokoa tsy adinonareo ianao amin'ny lalam-baovao miakatra any amin'iny miarina rivotsy any iavy malaza rehetrarehetra iny ianareo tonga any amin'ny akababa any amin'ny mandrosoa ianareo iny anjanapara iny anjanamasy ny rehetrarehetra iny any maritapina sy atsinony avoky avaratry avoky rehetrarehetra iny dia tolorana ny kokoa eny fa na dia eo azany atao hoe fampitehan'ny voly satria de rehefa nijerena ny voly eo amin'ny 5 ny voly de potika tanteraka mihitsy ny amin'ny velara-tany goavana be no fantalovan'ny le loza voajanahary dia ny cyclone Semoso zany de mbola eo ihany ianareo
mbola manavitra n'izay azo avotana ary tsy tsahatra meny miara-manonjy satria raraky ny resaka moa de am'ty miara-manonjy ity zany a no ahitana ny vahaolana entina hiatrena amin'ny fiainana ka de manao kokoa anareo amin'ny faritra rehetrarehetra iny ny tenako a izay niona taminareo tamin'iny sabotsy lahady zany manarak'izay dia misy tsetsatsetsatsyatra kely ary io moa dia tsy nety mivoaka ny sara fa mbola alefeto amin'ny manaraka fa dia mbola mahagaga ihany faniry mbola ipetrahan'le gouverneur ny vakina karatra sy ilay ministre ny asa vavety izay manao portion na lalana limitrofy ny district anatsirabe voalohany sy ny district am Betafo eo amin'ny 600 mètres eo lay lalana efa ho herintaona fa de tena tsy mety vita misy ilany natao béton a de ny ilany a mbola tany de nala ilan'le natao béton aza de tsy mbola feno béton tanteraka fa de lasa fanazana tsaramaso maina le tany am'izao fotoana zao le lalana am'izao fotoana zao inona dikan'izany de zao na tsy voalohany volan'lay entreprise satria ratsy ny fitantanana na de nataony naniasan'ny entreprise dia nisy tsokombakomba tao de lany alohan'ny asa vitany vola efa nalefa menazy ka eo zany a na inona filazan'ny ny ao anatin'ny mpanatanteraka ny any ao anatin'ny ministeran'ny travaux publics zany a ministeran'ny asa vavety ny anao amin'ny gouvernorat ny faritra vakina karatra dia diso foana ny mpanatanteraka amin'ny tsy fahavitany io portion na lalana 600 mètres io kanefa io portion na lalana 600 mètres io de anisan'ny lalana mampitohy any faritry vakina karatra makany amin'ny faritry menabe route nationale 34 zany fa de mandeha am'zany ianao a dia atao hoe atao amin'ny akavia de mivadika amin'ny akavanana de atao amin'ny akavanana de mivadika amin'ny akavia ny lalany lavaka tsy fantatra ntsony ka zany de zany no ahitana hoe aiza fahaizan'reto olona mitantan'reto mahatonga amy tena zay ma tsy vita de hoe ty le vavabe anao an'lay autoroute hoe 20 kilometra raha tsy maintsy vita am'ty taony ty de tazomitsika izy tazomitsika mihitsiny ary tsy solo-mavam-bahoaka na ny mpanoatra no mitantana vola fanaovana zany lalany zany a fa mpitondra am'izao fotoana zao 600 mètres ao zay fa herintaona tsy vita béton le izy a de vitatsika eo de aiza ho aiza zany lay 20 kilometra hoe araky ny teniny ary tazomina amin'ny teniny izy hoe tsy manao fotodrafitrasa vaovao fa zay fotodrafitrasa efa natomboka de tsy maintsy vitana de vitatsika eo zany vitatsika eo hoe vita ve le 20 kilometra ny lalana io fa raha zao a ministère travaux publics tenitenenina lava eto de efa nametraka démission hoe miala de aloha ivoaka any hoe inona ny antony a fa de mbola mijanona eo de vitatsika eo mifandehany zany mifandehan'ny amin'ny lalana ary io ataoko hoe io portionna eo amin'ny 26 kilometra io miala any Betafo mandray miala any Atsirabe manabo tonga amin'ny commune rurale Ranomafana 25 kilometra de ataonao anatin'ny 40 minutes de hitreto am'zany zany hoe 30 kilometre à l'heure zany a ny atao hoe afaingana mpandeha raha atao amin'ny fijerena hoe aiza ny afaingana mpandeha mandeha makany fa de 30 kilometre à l'heure zany a farafabetsy mifandehanana makany am'izay zavatra zay a io anakilo kanefa tadio tsara fa route nationale iny ary vezivezen'ny olona marobe iny ka izay zany no zava-misy aina aloha raha miresaka lalana manarak'izay moa ianao ny teny hoe resaka fiainana any de tena enjana be ary nefa ny mpamokatra legioma dia mividy ovy a ovy de fa maninona natao madinika kely eto anytony tena mahatra de mahatra ny olona ndre matao solo-mavam-bahoaka de tena aloha adina zao fa tsy andrasan'olo lehibe fa maninona raha vao andrasan'olo lehibe io a de roapatelo eo fa tsy hitanao tsony fa rehefa miady ianao a misy mangalatra eny tamboly dia
ny raviny fotsiny no ajana de mitsaty koa de mieritreritra no ao le izy fa ny vodina efa tsy otsony de aloha atao ohatran'izao zany hoe aleo mihina kely ito zay mahandro fotsiny zany efa tonga hatramin'izay zany ny fotom-pisainan'le olona am'le resaka hoe am'le fahantrana tanteraka le mahatra tanteraka aloha nampahantrana le olona tao tsisy nytoanana ara-pambolena sy ndretrarehetra zay olona tokony mba hamokatra tsy nytoanana fa miady tena rera na am'resaka ambioka semence zany na am'resaka zezitra na am'y fotoana hoe fanampinan'ny olona amina mingadin'ombo na amin'ny angady tsotra de tena tsy misy fa de araky le fitenen'ny tanora am'izao fotoana zao hoe soavaly miatobile soavaly miatobile le tatsaha amin'ny distrika betafo iny mivoaka an-trano de mitady ny hoanina avy miazakazaka de mitady ny hoanina fa tsy mba misy kory hoe efa nahavokatra ianao de mba mipetrapetraka de mba hoe tolorana sakafo mba makaina aloha fa tsy misy an'zany any fa ny vahoaka mivoaka an-trano de efa milanjangady de mitady zezitra de mitady ambioka atao eny atsa zany am'izao fotoana zao efa misy tany zany efa atao efa misy mivoaka ny vokatra tsaramaso de efa azo vadika anay ny tany sasany ambolena atao hoe voly avitra fa de tsy mba misy manampy mihitsiny fa dia izay eo am-pelantanana no atao ary ny tena mihitsy no mitady zany resaka vola na resaka fiasana resaka ambioka na resaka zezitra tena mijaly ny olona de ohatran'izany ko ny resaka voatabia izay fampanantenana nataon'ity fidorany ity tamin'ny propagande hoe anaovana orinasa goavana ato anodonina ny voatabia satria hita fa mifaritry betafina mpamokatra voatabia tsy nisy an'zany fa inona zavatra mitranga zavatra mitranga misy ao dia fanaovana kianja mitafy manara-penitra fanaovana baskety zay hoe mazaka olona ampijery 9 iza ny olona 9 any ambanivohitra de andamy fotoana nao an'zany baskety zany na ny atao hoe ny ekipa ao aza efa vitany ao amin'ny lycée sy ny any am'ndrimo opera ny fanaovana zany kianja fanatanjahantena zany fa tsy zany ny lara-pahamena nefa zany no ataon'ny fitondrana am'izao fotaona zao dia misy an'zany stade couvert manara-penitra ao amin'ny commune betafo de vitao hoe orinasa tsy mampidy-bola fa orinasa mandamy vola tsy afeno an'zany olona 9 zany raha zany kianja manara-penitra zany raha fahitana ny atao hoe fiainan'olona am'izao fotoana zao raha fahitana ny hoe fahorin'olona am'izao fotoana zao mahita vola ve izy hidirana andeha hijery baolina tsy aleo vidianany zavatra mahasoa ny fianakaviana vidianana ambioka na vidianana zezika na ampianarana any ankizy any am'sekoly vidianana fitaovana ho any ankizy any an-tsekoly fa tsy kianja manara-penitra no amboarinao gymnase manara-penitra no amboarinao dia zany mieritreretinao hoe ampandroso an'ilay tanàna tsy ampandroso tanàna mihitsy ny zany ary le izy moa de efa mazava be fa de efa endrika fanaovana propagande le zavatra amin'ny zao fividianana 2023 zao fa raha tena izany no izy dia tsy ampandroso ny tanàna velively mihitsy ny zany zavatra rehetrarehetra zany no hitanao ary de ohatran'izany ko resaka ny fambolena ny vary sy ndrehetrrehetra zany de tena mitaraina ny olona tena mitaraina ny olona satria maninona re le fotodrafitrasa barazy nampalaza ndretiny tany amy commune tany de zara fa misy ary raha mifotodrafitrasa barazy ara nisy tam'zany ara de simba dia lasa ny manao an'ireny atao hoe rano madinidinika kely reny no tatahana de ampidirina amy tambara anakiray de ampidirina ny tambara anakiray ampidirina ny tambara anakiray fa tsy mba misy atao hoe réseau d'irrigation ana rano matanjaka tonga de mivelatra de manome an'lay mamokatra le tambara zany hoe mba ahafahana manatsara n'lay atao hoe teknika fambolena vary vaovao mba azahoana an'lay atao hoe vokatra tsara isaky ny hectara zany fa am'izao fotaona zao ne ny olona any efaniry de mety ohatra am'lay fomba fambolena traditionnel na conventionnel le taloha dia hoe ambola any am'lay zara raha mamokatra hoe 2 tonnes na l'hectare nefa efa taloha fa raha mba misy fa raha mba misy natao hoe fijerena zany tohadrano lehibe zany tonga de afaka manao irrigation mécanisé ny olona manao an'zany afaka mandeha tsara amin'ny fambolena vary vaovao mba matafakatra amin'ny hoe farafaratsy mba matafakatra ny amin'ny hoe 4 tonnes na 5 tonnes na l'hectare mba hafahafa koa ny am'izao fotoana zao zany ny fahoren'ny olona any zany
nefa moa de sasany aty ambadika aty de mavita manavatra ny aroplanina 50 hélicoptera ampidirina tsokosoko zay navoaka ny gazety tamin'ny omaly navoaka ny gazety de la grandine 55 milliards ny vidin'lay tariary ny vidin'lay hélicoptera estimena de zany ve natao hoe za ve natao hoe sosialim-bahoaka natao voalohany sindretrehtra sosialim-bahoaka natao voalohany de hoe inona ny alana am'lay fantrana inona ny alana am'lay atao hoe mba tsy elany lay famonon'olo etseroa fedena am tsy fandripahalemana ahoana ny fahasalaman'ny vahoaka ahoana ny asa mba afafeno ny posin'ny vahoaka manahoana ny fianaran'ny ankizy manahoana fomba ilana amty fandoavana jiro sy rano manina be ty fa tsy hoe hélicoptera ampidirina tsokosoko zay efa nanaovana déclaration tamy 22 décembre ay le hélicoptera ka tamy 22 décembre efa tao raha fitenin'ny gazety eo zany ve ny tena hoe sosial tena mahafatifaty amin'ny fanaovana vahoaka ny fanampiana ny vahoaka zany sa de hoe efa manao an'iny resaka ataon'ny gazety ko moa hoe lasa service traiteur ny EM de tena gazety daholo lazany zany fa tsika mamorona ary rehefa jerena tokoa na le izy de lasa ohatran'ny service traiteur satria maninona ny olona nykonikonina nlay nanao an'le UM mavadika penina lasa mame sakafo akizy ery mahandro any de mame sakafo akizy zany ve ny tena sosial hoe tena lavitrezaka amty fireneny ty raha tena sosial tena lavitrezaka de tsy misy afa-tsy hoe fanampiana andreo tatsaro izay atao amin'ny hoe 85% malagasy ahoana nampinajany amin'ny fambolena mba hampiakatra ny vokatra jerena ny resaka mécanisation jerena ny resaka inona ny teknika vaovao amin'ny fambolena vary inona ny ambioka tsara na semence mety am'ty toerany ty ahoana ny resaka zezika amin'ny fanampiana ny vahoaka zany ny tokony hoe hojereny zany amy resaka fambolena amin'ny volo rehetrarehetra io ary amin'ny faritra rehetra ary faritry Madagasikara tsisy faritra tsy mamokatra zany raha nga eto fa mamokatra daholo ny faritra eto zay atao fa le fanampiana an'le vahoaka andeha am'zany tsy misy satria maninona vonoina am'lay bizina am'lay fanafarana entana avy any velany fanafarana vary efa misy efa 700 tonnes nafarana vary avy any velany a dia ny 700 000 tonnes 700 000 tonnes matsy 700 000 tonnes fa tsy 700 tonnes 700 000 tonnes ny vary afarana avy any velany de inona fa manome volany tatsa pakistanais manome volany tatsa avy any Inde manome volany tatsa avy any Malaisie manome volany tatsa amin'iny faritra Asie Sud-Est iny de zany ve ny mety za mety am'dareo le izy satria maninona misy le bizina misy ny commission na am'le SPM zay am'y fanjakana manavatra avy na mahazo commission ary am're borosatroka ary zay société ngeza be amy borosatroka zay atao hoe matretrena gasy efa manana miaraka ao de manavatra le izy de mahazo an'le commission any de le malagasy kely aty zay tena mamokatra no mina mifatiny mifafankoany rehefa avy eo ary tsy ampiana mitiny ary zay ne mahatonga an'le vidim-bary lafo be am'izao fotoana zao e satria maninona tsy ampiana le malagasy fa miady rery manao an'izy manao ny resaka vidy fitaovana mividy ambioka mividy zezika mividy main d'œuvre satria tadiovana mba mivoatra any vidina main d'œuvre fa tsy manao am'izao fotsiny a vidiny zany de avy mbola mividy ko ny sakafo de zay rehetrarehetra zay no mitambatra satria tsy izy mpanampy de lasa voatery tsy maintsy miakatra ny vidim-bary eo zany mila tenenina hoe le fanjakana mihitsy ny tena tsy manana an'zany vision fanampiana an'zany tatsa malagasy zany a fa mahafaly fotsiny amy bizina am'ty resaka commission amin'ny fanafaranetana avy amy velany a satria reto Madagasikara izy manao an'zany mpanangomboka treto Madagasikara manao an'zany a tsy mahazo commission ny mpitondra fanjakana sy ndretra rehetra eny fa raha ny any velona manao de tsy maintsy misy le commission de efa mandeha daholo ny afidrafindreo rehetrarehetra manomboka any amin'ny fividianana eny ambonin'ny sambo ao amporo ao amy transport ery ampanjifa eny ampivaritra tsy maintsy misy jinjany kely daholo de zany ve ny tena hitanareo tena sosial mety an'ty malagasy ty ka eto a zany no miteny hoe tena zany tena malahelo le olona mahita an'zany tsy mivary any fa na niena aza na niena de fa amin'ny faritra iny efa akaiky amy mandoto akaiky amy mandrovazo de efa tafakatra ny en'omby de efa tafakatra 5,000 sy 4 alina latsaka kely ny kilao an'ny en'omby 25 000 ariary latsaka kely 4 alina latsaka kely 4 alina latsaka kely zany hoe mivalo 2 sy 1 alina 7 sy 1 alina eo zany a ny anomby nefa akaiky amy mandoto zay tsena anomby matanjaka sy miandro vazo akaiky eo
raha mihatra amin'ny aty Antananarivo zany any apotony any zany ny vary a de zay teneniko hoe na any apotony any mpamolona mpambola de efa tafakatra hatramin'ny sa 2 arivo latsa 3 arivo latsaka kely ny vidin'ny 1 kilao tiako tenenina zany a de tena na any amin'ny faritra misy amin'ny mpamboly ary zany ry fanira de tena mikikika ny olona satria any olona de miteny hoe mbola tsy nisy ohatry zao monsieur le député tao anatin'ny 10 taona ary de tena misy ihany nao fa mandala de mba hoeto any zao resaky zao fa de tena mijaly le olona ary tena mialatsiny amin'ny teny an'le izy fa na vola ividarina savony azy ratsy satria mahitanao de fa maninona ro maloto be ohatran'izao mialatsiny tena hoe fa tsy hoe za akory madio inona de tena za raha mahita rano hoe rano a sasana de ny atambarisy rehefa savony zany a malana no ahitana an'zany fa de fa raha misy ny ravitseva moa zay no ataon'ny olona any misy ny ravitseva sy ravitseva sy ny voatseva de re misasana de zay fa ny akanjo aloha de tena hita fa tena maloto satria manina tena ao anatin'ny fahatrana le olona tena ao anatin'ny fangerifirina le olona tena nampahatrana le malagasy de tena mampalahelo tena mampalahelo de mampalahelo ary dia ny olona moa de miteny mihitsiny hoe efa fantatray ny lalana tokandehanay monsieur le député ary tongava matetika aty anao mba miresaka aminay mba midinidinika aminay mampita vaovao sy ndrehetrehtra fa tena zany fahorinay aty ka zay zany ny atao hoe azo noentina avy any a ny lalana moa any ambanivohatra any de efa tsy tenenina ntsony satria tsy nijanona teo amina tapitanàna fa somary nikisaka kely tany amin'ny commune anakirito any commune Maritsara sy commune Ambatomikila moa zay le mitrofony Faratsius Betafo fa dia nasarety aza tsy afaka fa de lasa ny krapahita moa fiteny miaramila aza nandeha tongotra nijery kely an'zany a lalana enao mandeha am'le izy aza de tena manao slaloma am'le lalana am'le lalapotaka fa de tena mijaly le izy kanefa dia ny olona tsy ny olona mazoto zany amin'ny resaka fambolena sy famokaran'izay fa tsy raharaha in'le fanjakana mihitsiny amin'ny resaka fanampiana voaka na amin'ny resaka fambolena zany na amin'ny resaka fiompiana zany ny zava-misy any ry faniry ka dia tenenina moa hoe ny olona ty amin'ny hélicoptera 55 milliards zay mbola ampidina tsokosoko fa tsahana tenenina apabe maso kanefa raha zany 55 milliards d'ariary zany nanaovana hélicoptère anaovana propagande zay ny teneniny gazety hoe hélicoptère anaovana propagande ary afenina mafy kanefa moa efa nitranga ihany izy de fa iny izy iny fa dia asa ngamba hoe ampidirina miaraka amin'ny koa ngamba le hélicoptère ny tafika avazalo mbola tsy nahita hatram'izao hoe le nitenenina tamin'ny fotoana iny hoe tia ny hélicoptère ny miaramila omeko nareo Airbus asa 135 139 aiza le izy zao hatram'izao mbola tsy hita fa de navoakan'ny la gazette de la grande ile moa de so itenenina hoe ny mpanohitra indray nanao fa de eo gazety io a namoakany io a dia aloha tenenina eto mba ho fantany olona satria tsy betsaka ny olona mahafantatra an'zany hoe avy misy an'zany hélicoptère zany fa dia sady mila koa tsy mahavity an'zany la gazette de la grande ile zany fa de aloha tenenina avoaka hoe misy an'zany hélicoptère zany eto a efa tonga eto a efa raha ny tafitra io de efa natolotra ho an'ny tafitra fa hélicoptère ho an'ny mpitondra zay hoan'ny filoam-pirenena am'izao fotoana zao entina anaovana propagande alohan'ny fotoana satria raha reny fanomezana bisikileta fanomezana ordinateur moto isaky ny commune ndreny de izany tsy alala fa efa propagande alohan'ny fotoana zany efa fitenenina fotsiny hoe zao no izy fa efa fidianana alohan'ny fotoana ny safidim-bahoaka zany zavatra zany entina andrebirebena ny vahoaka mba tsy rehefa manao zavatra satria zany angamba mieritrerity ny fitondrany tya hoe ho sosialy amin'ny zao fahatran'ny vahoaka zao mendrika anaovana fanadiadina ny vola be hividanana an'zany hélicoptère zany satria ny fampandroana tsy mitovy lasa hoe fahatra azaon'ny mpitondra fanjakana mampanankarena sy ny fianakaviany le fanjakana ary mampahantra ny vahoaka le fanjakana fa tsy mitovy le izy zany hoe mba tokony le vahoaka no manana de le fanjakana zany am'izay fotoana zay na le mpitondra mba hiverina zany fa mba tokony ho sahaza azy am'izay karama tokony ho raisiny zay zavatra avantage tokony hositrahana fa lasa panefefy tsy tanono le mpitondra fanjakana le fa le vahoaka tena manitra fa diranovana
ny vaovao moa zany a de apiko le vaovao meko teo a raha mato voangrajona mampianina le nambarako teo le hoe voalaza fa complice tao anatin'le faux témoignage ny Roly Mercia zany a 3 volana sazy miatra zay no nivoaka tao anatin'lay didiny zany a anatin'le faux témoignage zay nitorina olona azy a ary lamandy rotapitrisa ariary ny Andramatovo Angrajonary mampianina de heritaona sazy miantona miampy lamandy ray tapitrisa ariary de misy olona afaka moa zany a voalaza fa vahiny ao anatin'izay raharaha izay arahantsika ame-dalana zay mipetraka mifantany fa maninona misy an'izany anatin'izao raharaha zao de vo mahita ampangotraka ny raharaha politika ty raharaha ty fa napetraka moa zay vaovao samy hafa zay député Ramboasalama Emile enao tsy hoe tamin'ny vakin'akaratra fa raha mifantatra koa nandeha nitety fokontany ianao ary sary-piara ty 4e arrondissement ty satria miezaka mitady zany am'izao fotoana zao hoe firy ny statistika an'ireo zay ansoratra anarana ao anatin'ny listy mifidy satria tsika moa miantso an'izay ny fantatra fotsiny raha hoan'ny faritana Antananarivo latsaka indrindra de hoe 900 isanjato fa ho any amin'ny faritany 10 de any amin'ny mahery ny 2 7 7 7 9 7 isanjato mila mailo sika fantatsika fa faritana Antananarivo zany de anisany mpakasitraka amin'ny Filomary Karavalomanana zany ary enjana de enjana mihitsiny zany amin'ny fitiavana amin'ny Filomary Karavalomanana ka sao de misy antony ara-pifidianana daholo zany atao latsaka mihitsy ny isan'ny mpifidy atao anatin'ity faritana Antananarivo ty satria tsy lozika ihany raha ohatra ka faritana Antananarivo akaiky vilany Fenoarina eto no zara fa misy misoratra anarana fa ny any amin'ny faritra hafa de mitangana be miazakazaka misoratra anarana mila mailo sika ary tena mandinika an'izany tsika député Ramboasalama ny faritana Antananarivo zay nteneko zay faritany moa zany fomba fiantso telo fa efa misy karazana faritra eto efatra dia Analamanga Vakin'Akaratra Bongolava Itasy fa reo rehefa tambatra de hoe faritana Antananarivo alohan'ny amaliko anao fanira de verina kely am'le resaka fanaovana politika tao ary eto zany a de le fanaovana politika maloto mihitsy ny fanaovana politika ampitondra am'izao fotoana zao ary raha izany zavatra zany no ataon'ny mpitondra fanenjehana olona mpanao politika ohatran'io zany hoe any amin'ny fitsarana fomba fiady entina mitean'olona dia fanaovana politika maloto ary ny ahy zany ny fahitako an'le izy dia le fanaovana politika eto zany dia tsy hevitra napidina fa le olona mihitsy ny tena potehana ary raha izany ny zavatra mitranga de tsisy fitonina mihitsy eto fa ary zaro ihany no zay miteny hoe mila fitonina fampandrotsona mila an'zao de ery zaro ihany no atao hoe mandrehatra ny afo sy mitsoka azy ka eto zany raha izay zany ny zavatra amseho dia miteny aho hoe nareo no nanomboka de asa gaga ianareo raha ohatra ka mitrotra ny olona am'izany zavatra zany satria tadio fa tsy ho faly am'izany ny olona am'izany didim-pitsarana ivoaka zany hoe de fa hita mazava tsara zany didim-pitsarana zany hoe iza no mpitory dia ahoana ny didim-pitsarana mivoaka de tena famitehana an'lay olona mihitsiny zany ohatrany hoe Roly Mercia efa menareo 4 volana teo de nazo aniny atao hoe fa fianan-tsazina mivoaka ho an'ny olona rehetrarehetra iny zay efa tokony hivoaka de napetraka indray ty resaka fitoriana vaovao ty dia lasa 3 volana zany hoe le olona mihitsiny zany tianareo potehana tanteraka mihitsiny ary tena mialatsiny fa fantatrareo fa le olona efa marary efa ao anatin'ny aretina tianareo hoe ho faty mihitsy loha minna raha tenenina mihitsiny hoe ny afaty an'lahy mihitsiny iny tadiavanay Roly fa ny amono an'lahy mivantana no tsy vita tatakn'zay misy le fa de tena hoe amono an'lahy mivantana mihitsiny zay ny tena tadiavinay fa maninona tsy tenenina an'izany io zavatra io fa atao ohatran'io ampijaliana amin'io le olona marary saina ane le olona na le fianakaviana ary tadio fa raha mbola eto Madagasikara mananjino aty Madagasikara ty aza manao an'izany ary ny malagasy rehefa tsy am'izany no entina hoe andeha anaovana valifaty politika ninona fa mba zavatra hafa atao fa tena nenareo de tena famonoan'olona tanteraka mihitsiny ny zavatra ataonareo
ny eto a tena zany zao tonga atao tsaiko le zavatra ratsy nitranga teny amin'ny boriboritany faefatra teny fa de miraha finoana feno any Ramatoa Priska zay lehibe any vondrona miaro ny fitondrana moa na de tsy mitovy firehikevitra politika amin'ny tena ary izy fa samy mamalaga azy eny amin'ny boriboritany faefatra eny izay vonon'olona ny zanany lankely alanina tamin'ny farany herinandro teo mama ny Ramatoa Priska moa nitadiavina fa tsy hita fa de alanina tratra tao trano tao de vonona amin'ny fomba fenoabina ny amin'ny resaka politika ka zany zavatra zany de tena milaza mihitsiny hoe fa maninona ny tonga am'izany ny fanaovana politika inona ny alahelo-nareo am'lay Ramatoa Priska de mandeha am'izany hoe vonona le zanany inona ny alahelo aminy tsy azo atao ve mifampiresaka na nareo saminareo mifampiresaka de zay mifandeha de tonga hatramin'ny hoe aleo vonona le boakely rangaha nefa de samy ao anatiny eo ihany ka zay mizy hoe tena famotehan'olona fanonjehan'olona ary tena mampalelo ny zavatra ohatran'izany tadio tsara fa le Ramatoa izy zao mamile zanany de endrany mba tsy ho tonga am'ty resaka hoe nanana amin'ny maty un pour un dent pour dent fa de hitady izy hoe iza ny namono ny zanako de tsy hitady izy hoe na avaizo fa tonga de riatany de mandeha endrany mba tsy ho tonga am'zany fa zavatra tena mampalelo mihitsy hoe mandeha hatram'izany ve le fanaovana politika eto ary tsy misy afa-tsy hoe fanombanan'le olona fanaovana politika tokony hevitra no ampedina fa tsy mandeha am'izany resaka maloto zany ary ny sany moa de hoe atao mihitsiny zay ampitромbavan'le olona iny satria mieritreritra hoe matanjaka anay zao ny fitsarana de zay mifandehany na le olona nale namony zanak'le alaniny zany zao de mieritreritra hoe mafantatra olona ary amin'ny BCRI na ary amin'ny section criminelle ny gendarmerie fany mpanao enquête de fa tsy maintsy zay na aleo ranga tairina fa zay fandehany any fandeha fa dia rehefa tonga ny tsy afavy tsy maintsy ando volandray de mivoaka avy eo de zay fanarany eto mandeha hatram'izany ve le fanaovana politika eto ka eto zany de miteny hoe zany le resaka fomba fanaovana politika ny gasy zany efa tokony mba tsy ho am'izany tsondry fa tena netsika eto zany de tena mame famotehana olona famotehana kareran'olona ary de mandeha hatramin'ny hoe élimination aza zanak'olona na olona mihitsiny aza ka eto zany de fa hoy za hoe le malagasy efa tsy aotsony le fanahy ary natonga zany zavatra zany dia tamin'ny fanonganam-panjakana 2009 satria raha mbola atao mifanahin'le malagasy tsisy anao andreny tifitra variraraka avy aty amin'ny Louvre sy avy aty amin'ny trésorier ka nitifitra olona avy aty Andamosina de nafaty an'ireny tamin'ny 7 février reny efa tsy aotsony le fanahy maha olona le am'le malagasy raha ohatra ka efa fantatra zao fa rehefa mitsofoka amin'ny toerana anakireo ka mangalatra ianao ka mivoaka anao de misy déclenchement automatique amin'ny resaka sécurité sy ndrera taraiky eo anao de maty miaraka aminao ianao de terena le olona saina hoe ndana vakio ary de le olona nitaraiky enjerany nyentana mirehitra ny trano sy ndretrehitra de le olona taraiky de mpanao politika ty ambadika mitehaka fotsiny hoe io fa taraiky io fa tratra ary me manan-karena de ary ny tenana amin'izy de zao hoe le olona mpanao an'le irana manao an'izy tsy miova mihitsy natao hoe ny niveau de vie hoe am'zamba raha nanao andrena de mba manaona am'izao fotoana zao fa vo mainka aza tena mantra vaderan'olo satria azo mijiny le tany enje itudiany tody fa le mpanan-karena mpanao lia de mandeha le mpanan-karena valta tadio fa nendreny olo reny mbola ho avy ny andro anankiray miandry azy de eo hoe eo anao fa taraiky eo am'izay tratra nyretraretra ka zany zavatra zany no teneko hoe mampalelo le fanaovana politika eto kanefa moa efa zany ny ainan'ny mpanao politika am'izao fotoana zao indrindrindrindra mpanao politika eo amin'ny fitondrana zay mampiasa ny fitsarana atao hoe fitsaran'ny matanjaka fitsaran'ny mpandresy de manao an'io be lo ohatran'izao manao didiky fe lehibe zay tenenay de tsy maintsy zay no atao ka
mampalelo zany zavatra zany fa de eo moa tsika mahita azy na kany araky ny teneninareo tamin'ny teo hoe kandry malama zao jerevo kanylay jeune team zay tenenina hoe ary am' raha mangotraka nefa tsy raha mangotraka mihitsy mbola mandeha foany raha mangotraka am'izao tsy hitanareo zay anaovana azy fa de le zaza kely ary zay tsy eo anatiny de potehana tanteraka mihitsy le olo de jerevo ny iza lay miteny marina momba n'io atao hoe kolokolo goavana be momba n'io fanaovana an'lay hôpitaly fanaovana transplantation rénale io hoe firy milliard na hodikodina atao de pitehanareo le olona sindretrety satria maniny tsy mahazaka an'le marina nareo tratra ny fanodikodinina ataonareo tratra ny fangalarana ataonareo tratra ny kombinina ataonareo a de pitehanareo le olona zany ve zany ny iainina am'izao fotoana zao ka hoy za hoe n'andriamanitra tsy andronareo nandrony olona ihany e fa dia eritrereto tsara ary tadidio a fa ianareo rehetrarehetra reo tsy maintsy ho faty daholo any e fa mandimby anareo mba jerevo rehefa avy eo hoe taranaky ranona ondy taranaky ranona ondy taranaky ranona ondy fa de eo rehefa any ambany any nareo fa ny anaty any ambany rangolany nareo tsy avitininina tsony momban'ireo fa taranakareo tsy ho tafody eto satria misy ny olona marary manataranaka marary keo am'izao fotoana zao ary tsy hainareo fa tsy adalan'ny tolo miteny hoe godary atsaretany io fiainan'io e ny ambony mbola ao ambany miodina io raha ary ambony ary miodina moa aty ambany aty la aty ambany aty ndray nakatra ary ambony ary zany any ty fiainany ty e fa tsy hoe kidara tsarety tonga de mijanona fotiny de hoe tsy mandeha fa mikisaka de hoe ny ambony foana miodina io ka zay indrindra no tenenako hoe fanampitehan'olona nataonareo ka zay le miodiny zay indrindra no amaliko an'le fantanena faharoa teo fa nidina teny amin'ny boribory tany faefatra mihitsy ny teteny fokotany de rehefa nijery ka nataony atao hoe kady zany dia eo amin'ny 5 fitonjato isanjato maherikely eo zany a ny atao hoe tany mpavitrehan'ny olona teo amin'ny boribory tany faefatra ny soratra any amin'ny listany refontin'ny liste électorale zany dia malasa fisainana lizy araky ny tenina atao satria raha zany a dia mbola vo ny atsasany maherikely fotsiny a ny olona tokony fidy no tokony no voasoratra any amin'ny liste électorale malasa fisainana zany satria nahoana Tananarivo a araky ny teninao teo Tananarivo a dia fiefin'ny tim zany a fiefiny filoha marikaravalomana zany a ary eto ny atao hoe bassin électoral ny filoha marikaravalomana raha ho anarery dia malasa saina ihany le izy satria maninona satria tsy tokony ho zany le izy ary malasa fisaina satria na ho anazy zao dia zaho teo amin'ny 5 metatra eo amin'ny fokotany misy a fa lay filoha-pokotany zay nesorona teo zany dia tsy tonga mihitsy ny toamiko teo nandefa ny olona hoe ndana makao amin'ny solomavam-bahoaka manao ny fanosanao fa de izaho mihitsy no nandenakany rehefa tonga ny fotoana hoe efa kaiky ty zavatra ty fa mbola tsy tonga ihany ny mpanisa de za mihitsy ny nandenakany de zany hoe raha fahitana azy zany dia efa karazany ohatrany hoe paikady maloto ataony eny amin'ny ifotony am'izao fotaona zao a ny tsy anoratana ny olona zay sy ny eo amin'ny pomba ny atoko tiako Madagasikara mpanaraka ny atoko tiako Madagasikara kanefa ny fahitana zany zavatra zany a dia vao maika aprisika ny tena andeha anamafy ny fidinana ary iteny satria mbola misy hatramin'ny 7 ny volana mars mbola fahana mandeha makany amin'ny fokotany hijery an'zany satria tadio tsara fa ianao moa teo de niteny hoe 66% eto Tananarivo ny any amin'ny sisy ny any amin'ny faritany Tananarivo mitambatra zany ary ny any amin'ny faritany a dia tafakatra 2.70 isanjato ka io malasa saina hoe maninona dia nyany am'ilay tena sarodalana ve zany dia tonga teo sa ahoana ny fomba nanaovany azy anazy iny fa nitsika zany eto dia ho raisina ho pozitivevana izay
5 isanjato ho any boribory tamy faefatra zay ka ampetsika ny etsi-po ny ampi-po andeha anao mandrapatonga ny amin'ny 12 ny volana marsa anao zay satria mahalasa fisainany zany mahalasa eritreritra zany amin'ny fomba fiasany reto seny reto am'ny resaka fanisanany ny mpifidy zany ka ho anay eto amin'ny boribory tamy faefatra maheno anty anareo eto amin'ny boribory tamy faefatra dia mametoromarika ho anareo tompona andraikitra zany a ato amin'ny boribory tamy faefatra ny any amin'ny fokotany rehetra eny a eny amin'ny fokotimma sy reo mpiarade amitsika na eny amitsena na any amin'ny association samy hafany mba tena hijery akaiky anio zay isan'ny olona tonga nandeha nisoratra tany amin'ny fokotany zay momba ny fanavaozana ny lisym-pifidianana ny tenako moa zay solombavam-boaka anareo eto amin'ny boribory tamy faefatra dia rapitso de fa idina ary tsy maintsy amora anareo a hoe inona mipaikady ataotsika mba ahitana zay fa tsy mijanona amin'io 5 isanjato tsika fa tsy miakatra any amin'ny 70 any a mba azahoana n'lay atao hoe fahefana mba ilana am'izao fahori zao fa raha tsy tongo izy atsika mpifidy mifidy daholo isika ka mametraka ny olona tytsika eo amin'ny fitondrana akan'izay fahefana zay a tsy ova am'izao mifiainatsika ny ao a de fa mazavany a ny lalakale za koa de solombavam-boaka tiako Madagasikara de fa mazaviny a zany hoe aiza ny lalana aleako a amin'ny zao kiondalana lehibe amty 2023 ty fa za de fa miteny hoe timma de timma mandrak'zay fa tsy mitimma misababaka fa de zay mba tsy tenena hoe manao kande manao propagandy alohan'ny fotoana indray de za de manaraka ny discipline du parti timmako a de fa fantatro ny lalakale aiza no aleoko am'ty 2023 ty a dia nitsinona fa fangalana ny fahefana mba ilana am'izao a miaraka amin'ny filomarika raha falomanana zay ny a de mahitsy be ny a zay fa tsy mandeha à gauche tsy mandeha à droite zay ny a ka de fa miteny anareo a zany zay fa dia zay mitoromarika omeko anareo eny amin'ny fokotimy eny a fa rapitso ho avy ny fiantsona anareo tompona andraikitra mahefa rehetra amin'ny ato amin'ny boribory tamy faefatra manomboka any amin'ny vehivavy zany a ny tanora ny bro fokotimma de fampidinitsika mba ampiakarana an'io paikady io a mba ampiakarana an'io taremarika io a fa tsy mety amitsika zao satria aleo a rehefa tsy manao ny asany seny ka na tsy ntateraka atsamin'ny farany ny adiditsiny amandraikitra ny am'y resaka fanosana de aleo isika mihitsy no nanao azy fa mola tsy tara ary asatsika zany ary aseho atsika fa aitsika ny asatsika aitsika ny zavatra ataotsika inona no andehanantsika amin'ny fametrahana zay atao hoe fakana ny fahefana zay a am'ty taona 2023 ty tena marana antsika azy député Rambosalamo satria efa voambonina ihany koa ny vahiny avy ny asperana etsika pro Ravalomanana fanitra kitsy ny olona teny alasorateny menao zany fa any amin'ny commune samy hafa any de efa vonina ndray filo marika Ravalomanana ihany koa mino a fa miomakomana ihany koa miboribory tany faefatra raha efa azo atao ny fanentanana samy hafa am'izay mety ho fiomanana tsy hoela mbola mety isy ny tena fanambarana ny fomba ofisialy ataon'ny député Rambosalamo Emilien fa na izany na tsy zany fifaninanana masina moa izy ty député Rambosalamo efa miomakomana koa ny any amin'ny commune rehetrarehetra sy ny district zay mahare atsika am'izao fotoana zao hoe de raisina ia tena manetsiketsika mihitsy ny filora marika Ravalomanana ny tompona andraikitra goavany antokotiko Madagasikara mino fa tena tsara fiomanana ary vonina amin'ny azakazaka rehetra ny antokotiko Madagasikara mba reny boribory tamy faefatra sy manodidina rehetra ngam'izay député Rambosalamo ia fa miaraba ny commune Lasora sy ny district Navaradrano zay tarehany honorable Jeria na vitany ndray ny atao hoe fiarabana tratry ny taona 2023 teny amin'ny commune Lasora moa nanaovana azy fa ho an'ny district Navaradrano fa de reny manapirofo fa antoko manana ny heriny ary antoko voataiza ao anatin'ny fanarahana ny fitsipivezana ny antoko tiako Madagasikara tena olona tsy toko tsy forohana ary de tena araky ny teny hoe chapeau ny amin'ny
fankalazana niny hoe fiarabana tratry ny taona iny fa dia reny moa no zany zavatra nitranga tao a ary teo koa ny fanomezana toromaritra de izy hoe mahatao ohatran'ireny fahavitrian'ireny olona be dehibe reny ny fandraisana andraikitra izanambara tonga any amisy tsirairay any amisy tsirairay avy any manomboka amin'ny tenanao zany a manomboka any amin'ny fokotime zany a de mandeha any amin'ny comtime de mandeha any amin'ny distime raisina zany nandraikitra any am're manomboka any amin'ny tokantrano zany de fa raisina ary tadio tsara fa matonareo rehetrarehetra tao a tonga tao dia no fitiavanareo any filomarika valomana nao ny fampiarabana tratry ny taona ary mato tonga taonareo a dia ny fanarahana zay toromarika men ny filomarika ravalomana zay dia arabainonareo tena amy distrika Navaradrano a zay tarihan'ny honorable Jeria sy ny maire-n'Alasora nanatanteraka an'iny fahombiazana lehibe tamin'iny sabotsiny tsy ho ambaniny zany nataotsika ty amin'ny eto amin'ny Antananarivo faniry ary inao moa efa niteny an'izy fa dia ho ampiarahana an'iny ny Antananarivo renivohitra zany a ho an'ny distrika enina ary tsy ho ambakany zany isika fa ary tsy hoe araky ny teniny hoe fifanana masina le izy fa dia tsy ho ambakany zany isika fa dia ho atambatra ny distrika enina ny fiarabana tratry ny taona am'ty volan'ity zany fa dia ny daty moa dia mbola ho teneninao ihany a fa de efa miteny sahady ny tenako ho amin'ny boribory tamy faefatra araky le teny hoe ifampiara anao an'izany fampiarabany zany itsika menakavy a de ampiarahana ny distrika enina ary tsy ambakany zany ny distrika Antananarivo renivohitra fa dia araky ny teny hoe fifanana masina dia efa miteny sahady fa ho avy aka dia ho tongany aminareo any ny toromarika am'izany fankalazany zany ary tsy ho ela ohatran'ny volan-kinafy zay ny fitenenina fa ho avy ato fa dia mbola samy tenety daholo moa ny solombavambahoaka am'izay distrika zay a dia mety rapitsy de fa fantatra hoe zao ny fantatsika ary ho tenenina eto hoe zao ny andro anaovantsika azy a de zao daholo ny fankalazana ny fety a zao nataotsika fa dia tsy ambakanytsika ary araky ny teny fifanana masina ary eto Antananarivo renivohitra zany a manana maizy azy zany fanira fa dia tsy maintsy enao etonay ve tsy ho tenenina hoe zao fa dia iarakytsika anao azy fa dia zay fa de ndrarina de hoe akinina amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra hoentinambavaka mba ho tanteraka mba ary ho tonga somatsara izany fanakinana ny taona 324 amin'Andriamanitra zany a zay ifanarahan'ny distrika enina eto amin'ny Antananarivo renivohitra raha ny amin'ny resaka tontolon'ny serasera sakafo sy ny sisa de avant-goût zay resahan'ny député Ramboasalamy zay de raha ny amin'ny asa fanaova gazety ndray de hoe avant papier zay zany zay fa mbola ho avy ny tena izy a ho resahana momba zay fa de misaotra député Ramboasalama de makasitraka indrindra amin'ny fahatongavana teto amin'ny fandaratsika petsaka ny fanazavana andetina teo de eny ampelantanantsika olo-pirenena zany ny baolina tsika mpifidy a miazakaza ho tsika raha mbola tsy ao ny anarantsika de teneny daholo manodidina rehetrarehetra fa adidy tena tsy ataotsika miverina fandroany na fanontelo ntsony le fahavoazana ohatra zao fa andray andraiky tsika amy teo taon'ity de miantso atsika rehetra zany araky ny fanetanana nataony solombamboaka teo dahoary farany a de alohan'ny elana amin'ny plateau de mbola manamafy ndray a zany a tsy hoe manarabiraby any honorable Toditsoa akory sanatr'izany fa misy fiteninay taloha taminanao rugby zany taloha de hoe aza manao baolina ambomanarina efa tsy mialo ambony efa tsy eo amin'ny terrain intsony zay vao niteny hoe taky zay le siny nataovako torpille plaqueko ohatran zao fa tena tsy nety le plakazoko tiako tenenina de zao mbola afaka mandeha makany afokotany tsika zao manamafy amin'ny fisoratana anarana de ataovy fa aza miandro ny fotoana ho lany zay vao mimenimenina ty zay tsy afaka anakamy fa ohatran'zao fa zao de ataovy liza raha te hiala am'izao fahoriana zay teny efa
manepotra ary mandifotra olona ary mahafaty olona zao zay any angamba fanira fa dia miteny azany hoe manetana zany mba tena isoratra any amin'ny listy mifiditsika zay mbola tsy tany fa tsy efa tapotra tanteraka io a zay vao hoe tsy any a kanefa tsy nandray andraikitra akory ka dia manao ny veloma madinidinika sy masinina fatipatenina anareo mpanaraka ny fandarana teo a ary dia mangataka amin'andriamanitra mba atratra ny herinandro andray mba hitondra ny fampizarana ny vaovao a inona indray zavatra azo entina ho an'ny mpanjoy anyty fandarany a amin'ny herinandro any dia manao velominareo a mandra-peona tompoko eny ary de misaotra ny deputera Amboasalamitsika eo ampiandrasana ny ASPR zay miaraka am'Rina Rabe Mananjara na nietsika pro Ravalomanana zay anananjara fa niokevitra eto amin'ny fandarantsika moa zany dia hitondrantsika am'izay hoe zava-dehibe no nandraisantsika aniny teny fanentanana nentin'ny deputera Amboasalama iny ny resaka lalana resahana moa zany le filoham-pirenena ny teny hoe ajanona daholo ny foto-drafitrasa fa mikitikitika ny lalam-pirenena faharoa any moa ny eo anivon'ny ministeran'ny asa vaventy am'izao fotoana izao ary rehefa mikitikitika de manomboka atya eo anelanelany zany Antananarivo sy Moramanga indrindrandrindra le ty Anjiro aty makitikitiana mafy an'izao fotoana zao de mazana be manala ny lalam-pirenena faharoa fa eto de miresaka zany tsika ho an'ty fitondram-panjakany ty alohan'ny andehanana any amin'ny lalam-pirenena fahaefatra tompoko alohan'ny andehanana any amin'ny lalam-pirenena fahadimy lalam-pirenena fahadimy lalam-pirenena fahaenina lalam-pirenena fahafito maromaro lalam-pirenena aza dinganina le lalam-pirenena fahatelo ny atao hoe lalam-pirenena fahatelo dia pekazero miainga avaty Antanimena ino mahazo any sabotsina mena any Rina Rabe Mananjara iny mandraba tonga any Anjorobe aza mba miangatra anareo mba jereva eto am'izany akazondany zany mandraba tonga any Anjorobe fa ratsy tanteraka ny lalana ratsy de ratsy ny lalana fa nareo moa zany voatery asa hoe no Anjorobe ve tena fatrapifidy ny Filomarka Ravalomanana 20 isan-jato so de misy tetika pitaka koa ty resaka fanoratana mifidy ato anatin'ny faritarina Antananarivo ty ka tena hoe tsy miakatra vitsivitsy tsy mazoto misoratra anarana ohatrindrandray tsy mampino satria ve efa tena le hoe tena mpifidy efa tena le fidèle amin'ny Filomarka Ravalomanana sy ny team de ohatrin'ny hafahafa be ny any statistika mivoaka fa eto sika hoa de mamita hafatra nyreto mpitondra fanjakany reto hoe tena mikaikaiky mivoaka na Anjorobe am'izao fotoana zao manomboka eo akazondandy mandraba tonga ny Anjorobe ratsy ny lalana de tena miantso mihitsika amboary azengaranareo hoe lalam-pirenena voalohany aloha iny azo lasaina fa mbola tsaratsara am'izao fotoana zao fa faharoa io modikitikitiany io fa efatra amboarinareo le déviation ivoana mahajanga matetitetika maka mahajanga le filoham-pirenena niova tetikady ve tam 2018 de nanaovana tsiditsidika madinidinika nafinaritra sy toliaratra am'izay fa zao mahajanga andray tsiditsidiana anova tetikady ve satria efa manomboka kobony vahoaka ny toliary le fika de avadika kely aty manjaka mahajanga ndray zany le tira zany retraretra zany atsika tsy mamela moramora daholo fa manomboka mahafatafata-javatra tsika io de mametraka an'izay fahamelony zay fa miantso satria betsaka mivaoka avy any Anjorobe miainatsika mivatana rina de tena miantso mihitsy tena tsisy mpikarakara le Anjorobe na resaka jiro na resaka lalany zany resaka zavatra marobe na mifanabeazana sinsisy de ohatriny hoe tena tany tsisy fanjakana tsisy mpikarakara le Anjorobe asa fa tsondro zareo ve no ny fidianana 20 isan-jato ny Filomarka Ravalomanana ka anasazina le vahoaka any am'izao fotoana zao fa ampitaitsika foana moa zany vaovao rehetra zany riny de zay zany le hoe malahelo milaza aminao fa sahirana ny vahoaka ny Anjorobe sy ny resaka lalana eny ary mitoy ihany ny fandarantsika miara-manonja MBS Radio Mada raisitsika manaraka hiakatra eto amin'ny plateau zany eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada ny eo anivon'ny etsika pro Ravalomanana etsika pro Ravalomanana efa niakatra teto amin'ny fandarana ihany andro vitsivitsy laza zay fotoana vitsivitsy laza zay fa tsika aloha manao an'ilay suivi zay le fomba fiasa
manao alina suivitsika manaraka zany hoe nanahoana ny vokatra sy ny siasinsisa dia anakiroa izy ireo no miakatra eto fa mifandimby loha zany de efa eto akaikiketo zany a i ramatoa razana tarafina Justine izy a dia ao anatin'ny hetsika pro Ravalomanana ny aty amin'ny resaka serasera moa zany no tena iandreketany ao anatin'izay hoe hetsika pro Ravalomanana izay eny ary efa mandeha ny fotoanantsika faly miaraba ny Justine razana tarafina ao anivon'ny hetsika pro Ravalomanana ary a ny eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada. Ya miarabanao koa Rina de maraba ny mpijery rehetra manerana aminosy de ny super fan rehetrarehetra miara-manonja zany tsakanavaka rehetrarehetra tsara ngamba aloha fatarin'ny mpiaino hoe inona le HPR zay apatsivina kely apatsivina kely fotsiny ny HPR zany a de atoko izy io hetsika pro Ravalomanana araka ny mahetsika anazy zany a de manaraka ny filoha Ravalomanana zany izy. Ino moa no tena nahatonga anareo zany ho resy lahatra hoe anaraka ny président Marc Ravalomanana hoe pro Ravalomanana? Nahatonga anay resy lahatra zany tamin'le am'ty atoko ty de le politika natsangany zany le natsangany le fikambanana zany na resy lahatra anay de ny fandraisana anjara n'olom-pirenena amin'ny andresy lahatra n'olona zany am'le fifidianana io zany maharesy lahatra anay zany a ny tsisy afa-tsy mififidianana zany no maharesy lahatra n'olona. Hitreo tsika rehefa avy eo fa nareo moa zany efa hoe misy dia efa niasa de inona zao ny asa zany efa natao ny hetsika pro Ravalomanana mba ahafantaran'ny olona hoe tsy anarana fotsiny le hetsika fa tena miasa tena mihetsika tokoa mihetsika amin'inona. Ya tsara be le fanontaniana efa nisy tokoa ny hetsika nataon'ny pro Ravalomanana tamin'ny volana Desambra nidina ifotony zany izahay ohatra tany amin'ny toerana tany Mahitsy Manjakandriana Ambomanarina Ambanidia de tamin'ny février nisy ny tany Andoharamfotsy Itosy Ambomanarina Alasora Pasapito Ivato Ambanidia Atsofinondry Anosy Be iny. De inona natao tamin'izany nanahoana ny akon'le zay zao no tena ny akony aloha tsara nisy vokany be mihitsy ny akony nidina tanynareo de nanao inona nanentana n'olona zany ny andray anjara aloha hiditra fikambanana zay zany aloha ny tanjonay aloha voalohany a de ny andresy lahatra n'olona ifidy ihany koa eo zany aloha ny tena fototry ny fikambanana zany ka tsika zao ty amin'ny resaka hoe lisy-pifidianana inona ny hoe nareo hetsika pro Ravalomanana manoloana an'izay le hoe lisy-pifidianana zay fantatsika tsara mantsy le lisy-pifidianana io raha le fifidianana teo aloha tany no vo doblan maty mbola saindrala mifidy any sinsisy de inona ny anjara brikinareo zany am'izay le fanentanany olo zay amin'ny resaka lisy-pifidianana de ahoana ny fomba natao? Ya ny anjara brikin'ny HPR zany a de manana andraikitra lehibe tokotra ny HPR amin'ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana zany eto zany de anentana be mihitsy ny olona tsirairay araka ny tenin'ny filoha Ravalomanana zay hoe jereo any amin'ny fokotany ny lisitranao zany ny anaranao zany amin'ny lisy-pifidianana de voalohany zany a ianao aloha zany mandray andraikitra voalohany de zava-dehibe zany zay ianao aloha mandeha makany amin'ny fokotany a de avy eo vitany ianao de reseo lahatra n'olona ifidy fa manandanja be tokoa iny vato arotsako ao iny zay manandanja iny moa zany mbola ho avy ny fifidianana fa tsika mbola dia amin'ny lisy-pifidianana tamin'le fanentanana nataonareo fandresen-dahatra nataonareo tamin'le toerana tonontonononao teo zay mbola teto taninareo aloha ny akamarony nanahoana ny akony nanahoana ny fandraisan'le olona alay le fanentanana sy fanazavana le teknika d'approche. Fanentanana zany tena nisy vokany be tena resy lahatra n'olona zany tena betsaka zany olona tena resy lahatra rehetra am'izao mbola misy ny miteny hoe hiditra fikambanana enonay nareo any amin'ny Facebook any hoe hiditra fikambanana zay de ahoana ny atao de eo tsika mbola iresaka an'izay tsika moa avy eo fa tena nisy vokany le izy nafinaritra zany hatreto satria ny fikambanana vao tamin'ny 2022 no forona de tena hita mihitsy fiazakazany le fikambanana zany am'izao tena miroso be mihitsy ny fikambanana rehefa nanentanareo mandana manohitra lisy-pifidianana de ny akony hitanareo tena nandeha le olona de hita mihitsy hoe resy lahatra izy zany satria nisy fandresen-dahatra ihany ataonay ao anatin'izay fidinan'izay resaka fifidianana hoe tsy maintsy atrika fifidianana isika
inona ny tena hoe lanjan'le fifidianana io mantsy be deaibe miresaka ny hoe fifidianane za hoe sy ny sisy e fa aminareo le pro Ravalomanina sy fandresen-dahatra ny olona inona ny tena lanjan'le fifidianana am'ty indray mitoraka ity fifidianana madio sy mangara asikeny rehetra ny tadiavo ny olona manandanja tokoa ny fifidianana zany ary tena misy lanjany lehibe tokoa eo amin'ny firenena anankiray ny so mantsy misy mieritrehitra isaky ny 5 taona hony de manao fifidianana fa inona ny lanjany de ny lanjany zany jerena vato anankiray izy iny fa tena manandanja tena hitanao hoe iny ny vokatra iny ao anatin'ny 5 taona de zay zany eto anisan'ny manentana hoe mifidiana fa aza matoritory fa mifidiana fa hitanao ny lanjany vatonao iny afaka 5 taona misy mantsy miteny na ifidy ary zay de doublon ihany mbola doublon ndray zao mandeha ny eo ihany eo ohatr'izay fa zay zany mandresy lahatra foana mandresy lahatra foana zay hoe ataoviny io ny lisy mpifidianana de mandehana mifidy fa manana ina moa zany teko tenmanana lanja be zany iny amin'ny filo zay tondra eo hoe iny tokotra ny vato lany teo zany de lasa voafatotra ihany ko zay lany voafatotra ihany koa zay lany eo zany hoe ty lany tamin'ny fomba ara-dalàna tokoa izy tam'le fifidianana farany ny ry Justine ambombony ny abstention tam'le fifidianana farany teo zany le hoe tsy tonga ny fidy de rehefa nanontaniana moa reny de eo neva zao eo tsy maintsy ry zareo ny eo sinsisa raha misy resaka mihodikodina be ao anatin'le izy ty abstention ty hiatrika fifidianana tsika manaraka tsy tokony azo vahana tsony zany abstention zany raha ohatra hoe tena samy mandray ndraika zao ny fandresen-dahatra sy ny sisa mahafantatra ny lanjan'le fifidianana manahoana ny momba an'io zany zao raha ny fanantenanareo hoe mba tsisy hoe aiza moa tsy hoe tsisy iny fa ny hoe mba hoe mba hidina ambany de ambany ny abstention manoloana n'le rara zay zany eto aloha hatreto raha ny hetsika nataonay de manana fanantenana tsy fahatongavana mifidy le tsy fahatongavana mifidy de eto aloha zany zay manana fanantenana be satria raha ny hetsika nataonay zany ary mbola ho ataonay de azo sotifidy n'olona ary manantena izay fa azo vokatra betsaka kokoa no neritreretina raha zany ao anatin'le hoe hetsika pro Ravalomanina hetsika ty raharaha ty tsy resaka Antananarivo fotsiny ty fa Madagasikara zany fifidianana zany ianao teo nanonona tanàna ohatran'ny eto Antananarivo aloha zany zao no tena eno teo aona ny any amin'ny faritra indrindra le any lavitra be sy ny rehetrarehetra ny famenona mantsy le andraikitra zao isorana be da be aloha any any amin'ny faritra tena mazoto be mihitsy ny araha noho ny eto Antananarivo zany efa manana antenne efa manana antenne manana sampanany efa manana sampana zany zay de hotany saiko ety any sarina fa tsy manina vetivety any Toliara zany zao fa misy ASPR Manjakandrina Anjozorobe ny Atsirabe Mananjary Manakara Fianaratsoa Ambatondrazaka Parafaravola de Morondava Vatomandry Mahajanga Tolanaro de efa misy koa ny Ambositra de ny Sambava de ny eto Tanamo zany tsika tsy very anjara amin'iny fa mino fa tsy hijanona amreo fa mbola ahoana le fanotarana mihitsy satria Madagasikara de mbola miezaka ihany koa zay zany any anitatra an'io arak'izay tratra aloha zany fa reo aloha zany aloha zao nefa tratranay zany aloha zao nandritra zay volana vitsivitsy zay tao taona ninona zavatra atao tsy maintsy misy ny fitaovana tsy maintsy mila vola mila fitaovana resaka déplacement resaka logistique sy ny sisa manaona ny fandaminana ao anatiny eo ahoana koa fifandraisana amin'ny any ivelany efa nisy resaka ihany iny fa ty mantsy raha tsika menakafy ty raha malagasy hatreto aloha zay de tena de para zéro zany aloha tena mianto tena zany ny filazana anazy tsy miandriandry nefa fa tonga de mandray andraikitra zay na hélico na tôbilim-panjakana na fitaovam-panjakana tsy manana zany ny ASPR fa sady tsy mahazo mampiasa an'izany koa nareo ka satria de vatatenanay zany no miasa herintenanay mihitsy zany de araka ny mahetsika anazy zay zany de zay mihitsy ny mihetsika de mila heritsaina le izy heripo de zay zany aloha hatreto fa tsy manana an'iny zay fa mbola de para zéro fa hita hoe matanjaka ihany ny ASPR hatreto tsy mitamatama satria ny raharam-pirenena koa tsy miandro eo eny ary mitoy ihany ny resajesantsika miaraka amin'ny razana tarafina Justine zay izy moa zany ao anatin'ny hetsika pro Ravalomanana
misy zavatra karakarainareo amin'ny sabotsy ao Belera, inona izy io amin'ny 8 febroary? Ya misy etsika tokoa ataonay ao Belera zany zay amin'ny atoko HPR de manentana zany a tsika eto Antananarivo sy ny manodidina misy etsika zany a idirana fikambanana zay hiditra fikambanana be da be ny manareo le maniry ozy hoe hiditra fikambanana anaty Facebook sy ny karazan'ireny a de ho antsika eto Antananarivo zany aloha de nahazo tombony de amin'ny sabotsy io zany ny fotoana amin'ny 10 ao Belera de misy olona mahafinaritra be eo mandray anareo a de mitondra sary tapaka anankiroa de hoentina ny karapanondro fa anao fiche d'addition zany zay ho antsika zay mazoto a ny hiditra membre fikambanana zany. Eny ary mazava zay zany ny amin'ny sabotsy de amin'ny sabotsy mifankahita araka le fitenenana isaorany irazana tarafina Justina zay tompon'andraikitra serasera eo anivon'ny etsika pro Ravalomanana zany amin'ny sabotsy mifankahita ao Belera zany araka ny nambarany teo de raisitsika indray Andriamatoa Ralomanana ery zay mpitondra teny izy eo anivon'ny etsika pro Ravalomanana tena mihetsiketsika mihitsy ry zareo tena mihetsiketsika zany anarany zany efa nazavaina teo Andriamatoa Ery Ralomanana zany ny hoe zavatra efa nataonareo ny tanjona ny fomba fiasa ny fiatraikany sy ny sisa inona ny entinao namafisana raha zay rehetra voalaza teo manoloana an'izao raharam-pirenena sy ny 2023 telo amby roapolo sy roa arivo hatrehana fifidianana filoham-pirenena premier tour zao. Voalohany indrindra aloha de faly miarabantsika ny atokantrano any na pieno na mpijery de faly miarabanao riny ny anaravoanantsika an'izay ngambany dia ny etsika pro Ravalo zany de natao voalohany indrindra aloha nabe sy ampianatra amin'ny vahoaka amin'ny fandraisana andraikitra eo amin'ny firenena zany eto tsika vahoaka ny tomponantoka amin'ny fampantsoana tsika vahoaka no tompony tompo fahefana mampindrana fahefana mpitontsika zay ka zay fahefana zay tokony ho aseho atsika am'ireo le mpitondra hoe afaka manaly zay ary afaka mametraka ka amin'ny alalan'ny fifidianana no anaovana an'izay ka zay indrindra no anetananay ny olona tsirairay zany am'ty fifidianany ity mba hisoratra anarana any amin'ny fokotany am'izao moa zany any amin'ny fokotany satria efa foana le tonga any amin'ny tokantrano ny seny de ao amin'ny fokotany zany zao no tokony hoe anatina ny olona hisoratra ny anarana manaraka an'izany koa dia manentana ihany koa zay zany mba ho fantatsy ny olona tsirairay le andraiky ny tokony atosahany eo anatin'ny firenena inona ny tokony andraiky fifidianana eo aloha ray fa mifandraisana andraikitra ihany koa dia ny fijerena zay tokony hoe ataonao anatin'ny fokotany zany no anatin'ny firenena mihitsiny zay zavatra zay zany no voalohany ataon'ny HPR manaraka zany dia maha-HPR azy moa amin'ny etsika pro Ravalo dia ny amerenana ny filoha Ravalomanana eo amin'ny fitondrana indray ny tanjony HPR satria tsy menamenatra mihitsy nareo miteny zay fa tonga de zay mihitsy le izy satria fantatra hoe tsy miafinafina tsy miafina sasa mantsy any amin'ny hafa any mody mananinanina nefa vanenareo tonga de hitsinareo mihitsy hitsina satria nahoana hita ny zavatra nataon'ny filoha Ravalomanana raha fanitondra izy ary hita ihany koa ny fampandrosoana nataony ary raha hoe jerena ny zava-misy ankehitriny de hita misy fahasamihafana be le izy ary zay ohatra mihitsy aloha mba atsapahan'ny olona azy zay le hoe ohatra zao hoe teo amin'ny lafin'ny fampianarana hita mitsotongana be zany fampianarana eto Madagasikara tamin'ny fotoana ny tondran'ny Ravalomanana dia be da be ny tsy mpianatra zany tonga betsaka nisy mpianatra be da be zany tafiditra tsekoly ary eo ihany koa teo amin'ny sehatra tasa zany tamin'ny famokarana zany de niroborobo be ny famokarana satria nisy nanampian'ny filoha Ravalomanana ny tatsa tamin'ny alalan'ny PSDR zany misy tetikasa maro eny nentina napavitsika ny tatsa zany nisy an'le fifaninana natao hoe ampampantsoana amin'ny vary sanazany zao vokabary ny dita maresy lahatra eo ihany koa ny asa be da be tamin'izany fotoana zany sy mifahefany vidy afaka mividy de tea hoe resy lahatra efa tadidy daholo zany raha hoe iainana am'izao fotoana zao tsy voafetsy no vidinetana tsy voafetsy no vidim-bary tsy voafetsy satria nahoana
manao gaboraraka zany mpitondra tsy afaka dimanjato sy telo arivo ny kilao vary sy telo arivo raha hoe nieritseriny hoe dimanjato ny kilao zay ny fampanantenana natao mpitondra tam'zany hoe dimanjato ny kilao vary a de roa arivo ny litra menaka de hitatsika angamba manahoana izy am'izao fotoana zay raha ialina mahery raha ialina mahery zay zany mahatonga anay a hoe tsy maintsy a ezana satria tsy mahafantatra olona fa tsy ravaly zay akoatran'ny ny huile d'olive telo alina 150 000 francs mahery ny huile d'olive mazava ho azy hitatsika zay iainantsika moa za fa tsy hoe ho tenenina eto fa iainantsika ihany koa zay manaraka zany a raha valomanina zany hita hoe ty firenena na de nisy ara ny fampitehana teo amin'ny orinasa ninninona zavatra nisy fampitehana teo amin'ny fiainany de tsy kivy izy a fa no fitiavany voaka malagasy de mbola mijoro izy zay toetsaina zay zany afa mpitoan'ny panao politika rehetra satria raha misy panao politika zao voadorotsany nahazo azy angamba tonga de mitsoka hoe tsy izy tsony ary rahalava io nenareo fa mbola mijoro ihany a no fitiavana amin'ny malagasy a ny président Ravalomanana de tsy tako moa zany fa tsika rehetra samy mahita an'izay daholo tsika vahoaka fa tsy hoe zavatra raisako zany na te hidokadoka fotsiny Ravalomanana fa zavatra iainantsika ilay izy ary zavatra hitatsika raha manao fampitana an'izay zavatra itsika manaraka zany a de am'le izy moa zany am'ty fifidianana ho avy ty de hitatsika fa napetsaky ny mpitondra am'izao hoe CENI ny ACC zay hita fa mahita hoe tongilana zany fotoa rafitra napetrakareo satria ny ao anatin'ireo rafitra reo zay de olona mpanoana amin'ny fitondrana daholo ny tafiditra ao anatin'le rafitra de mazava ho azy zany fa le fifidianana de tsy hopetraka am'le fifidianana madio raha nita eto aloha de mitaky koa zany zay a mba isiny mangarahara ka metrahana rafitra tena hoe maleo tena iandraikitra amin'ny fifidianana ary zay nanaitananay ny vahoaka isoratra anarana ny any amin'ny fokotany satria na de anao inona ry izy rehefa marotsika eo anatin'ny fokotany de efa tsara ambiny vahoaka le izy a de tonga am'le fiteny hoe oaizy eo zay le izy eny ary eny ary mandeha ny fotoanantsika misy an'le amin'ny sabotsy tsara mafisinao ihany amin'ny sabotsy zany de misy etsika ataon'ny fikambanana ao a Belair araky ny nambarany namana Sistina teo izy io de misy etsika ara-tsosialy ho atao am-pikambana mpikambana ny aspera zany misy takan'le ina filazan'le indrindra le hoe nofikena amin'ny tapevanana zany hozaraina amin'ny tsiraray a amin'ny fotoana io zay anaitanana ihany koa ny olona tsiraray a mba ho tonga na hiditra mpikambana amin'ny ASPR inona no antenaina am'zay inona no andrasanary aoarinany amin'ny sabotsy am'izay de ahoana am'izay ny asa sy rehetrarehetra aorana sabotsy zany de misy ny fidinana ifotony zay ho ataonay a maromaro misy programma maromaro moa ataonay am'izay hiditra any amin'ny faritra mahitsy iny zay a misy faritra maromaro zany no jerenay ary any tananay an'le vahoaka am'ty resaka fifidianana ty sy anabeazanay azy a amin'ny tokony andraikitra tokony raisiny amin'ny fampandrosoana amin'ny firenena eny ary isoratsika ny eo anivon'ny etsika pro Ravalomanana nitondra zay fanajovan'zay andriamato hery Ralomanana moa zany zay mpitondra teny izy a eo anivony ity etsika pro Ravalomanana ity misaotranao ry tompoko misaotra tika de manao kompatanatsika jery any tokantrano sy mpiaino a ny radio MPS sy ny télévision MPS de mirariso ny aspera eny ary misaotranao mendalana ianao a de amin'ny sabotsy zany fakahita ao a Belair ao a Belair amin'ny tele hoe etsika ataon'ry zareo ahiteo anivon'ny etsika pro Ravalomanana tena zava-dehibe ao anatin'ny tele hoe samy mitondra ny anjara brikiny manoloana nyity raharam-pifidianany ity samy mitondra ary ianao zany rehefa mahatsapa hoe raha misy mbola varimbarina ao akaikinao ao amin'ny fisoratana anarana mijery any amin'ny fokotany de tairo kofokofony mihitsy sy mandana fa aza miraikiraiky aza mitamatama amin'ity resaka lisy-pifidianany ity satria io no efa nahavo raha hoe efa nahavo ve tompoko
de hoe tena azo arahana tsara de mbola avo ihany amin'ny manaraka am'ty ndray mitoraka ity zany a tsy tokony isan'izany maty zany tsony voasoratra ao am'ty ndray mitoraka ity tsy isan'izany doublan zany tsony tsisy anaran'olona diso zany intsony ao anatin'io a resaka lisy-pifidianan'io a ary afiseo le izy alao hitan'ny olona rehetrarehetra de hita hoe aty ianina ty ranona ty tsy tokony ato a sinisia sinsisa dia izay no tokony fandeha namana fanira zavy manantany mamaraparantsika ary ndahoary isorana foana le fikambanana ohatran'ireny zay mangataka moa zany mba ahafahana maneho hevitra de tsika moa zany misokatra ho anareo zay fikambanana maniry te hanao hevitra ho an'olo tsotra ihany ko zay te hiresaka ny zava-misy ho an'ny fiainan'ny firenena dia azonareo atao mihitsy ny makete ny fandarana miara-manonja de miresaka ny tompona andraikitra de mandamy mafandara-potoany sika satria malalaka zavatra rehetra zay ahafahana manao izany de tongavy tsisy mihitsy ny olana de alamitsika arindratsika arak'izany sy arak'izany ny fandara-potoana rehetrarehetra fa zava-dehibe no ahafahantsika zany mandroso hevitra eto am'ty fandaran'ity satria ny hevitra zany rehefa tonga eo ambony latabatra ozy lay namana ray zay de tsy anao tsony ny tompony io fa efa ny rehetra io zany ka rehefa arosontsika le hevitra amin'ny fanatsarana fanavotana ny firenena de fa samy maka matsaka hevitra eto am'ty fandaran'ity tsika rehetrarehetra ary samy saro-piaro de zay no anomboantsika n'lay hitondrantsika anatin'lay ady hevitra ny amin'ny hoe efa manomboka mahatsapa sy mahafantatra ny rehetra hoe aiza am'izay zany zao ny ametrahana ny tongony ny toroteny monseigneur tamin'ny lahady io de zava-dehibe mihitsy mbola hoetiketo ny gazety ny resaka am'izay rapitso andamazay tsika riny fa anisan'ny zava-dehibe de hoe vahoaka ny ilain'ny vahoaka am'izao fotoana zao zany dia mpitondra mahafantatra ny tena sosialy sy ny marary ny vahoaka fa tsy hoe manao arak'izay tena hoe inona moa zany mafinaritraritra azy any ambadika amin'ny fotsiny niveau katolika indray no nitenany io niveau katolika resiko le etiko ety zay aza matahotra fa oetiko ety zay ndray mantsy any de ka le izy nge efa zavatra efa généralisé le izy efa fantatra le izy ohatrany zavatra mahazo ny namana any diana sy any savany am'izao fotoana zao de mahita publication io mamerina ny resahan'le ramose tamy 2018 sy le tena fandarana goavana be mihitsy nataon'le mpanoa anazy fa izy menakavy any no miteny am'izao fotoana zao tsy mamerina ohatrin'iny tsotsika fa fay satria fantatra izy ireo hoe inona na perte an'le vahoaka any amin'ny faritra sava de ohatra zany antala sambava voimary andapa tonga ty diana zany ny atao hoe diana zany de goa antsiranana moa zany de go ihany dia nosobe ambilobe ambanja de mahafantatra koa reo olo reo hoe inona koa ny fahavoazanay le fanjakana zany nyeritreritra hoe nandany vola be tsika nanao an'le lalana tatia ambilobe voimary fa izy moa tsy nahafantatra fa tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana efa atao anatin'lay ho atao tetikasy zany satria nahafantatra tsara tsika rina ny RN6 ny atao hoe RN6 de ty amin'ny sapanina ambondromamy miazo amin'ny mampikony Bourgine Paul Berger aty Antsohi de iny mitoraka mahazo an'iny lalana be fandrina varatra be fotaka rehetrarehetra maro mandihy rehetrarehetra iny zany za zany mbola le lalana misy lalan-dratsy maro mandihy mahazo anambanja tonga ny tsirana tsara tarigny zany namboariny filo Marc Ravalomanana de tato apita tato am'lay misany sava nisany sambava antala manja de manja le lalana de efa vity reo de hoe ikitika am'izay tsika taty tratran'lay crise 2020 de taty aorina moa zany rehefa miverina le retour à l'ordre constitutionnel de namboariny ngara-jonary mampianina zany hoe ny verenana ny dikevitra le lalana de nahazo famatsimbola dia napetraka le vato fotra ka an'izao le vato fotra ny esorony ry manam-pahaizana rehefa tonga izy de solona amin'ny anarany le izy ohatra ny nanaovana an'le rokady noresta zay izy zay
nasareo ro kadiny arivo nord-ouest tenenana be dehibe de nesorona le izy de novaina ry zareo de namoaka orona tsara mihitsy hoe ry zareo no nanao fifampirarahana tamin'ny Sarkozy nahazona niny lalany moa zany tsy Sarkozy fa fanjakana frantsay teo aloha izay miverina kely mitadidy ako Sarkozy ve sa izy antaorianan'izay le hoe nanaovan'zareo fifanarahana tamin'ny teteza mihitsy le tsy manaiky mihitsy fa hoe zareo ny tena katraka sy may efa le teteza mihitsy nolazainy olo hoe sans qualité eny tany amin'ny terinationalfivoriana efa zavatra efa tafapetraka iny efa tsy afaka tsony fa titsika resahana anatin'izay zany de hoe le olona zany isaky ny districtany isaky ny région de efa manana fomba maizana n'ity fitondram-panjakany ity de any am'izay fahita amin'ny vanila zao de fa ny kapokambarin'ny olona ny sakafon'ny olona ny fianaran'ny olona le tena ino moa zany le fiainany mihitsiny ny tena mpitehanao de aza manantena zany ka le filohara mbola namory an'le mpandrara tsy nanana solution fa nitazona an'le prix $250 am'ilay fanondranana an'le vali nefa io mihitsy ny tenen'le mpandrara io ny tenen'lay mpanangomokatry ny lavany io ny tenen'lay mpamboly foany any io prix plancher io sokafo ny agrément de mbola mifaizina ndray hatramin'ny 13 février 14 février moa zany tokony hoe hividy le mpandrara tsika hoa manaraka akaiky an'io mihitsiny fa na izany naty zany ianareo mpamboly ianareo tatsaha ianareo mpandrarany lavany efa mba fatafantatrareo hoe nakaiza le zava-misy am'izao fotoana zao ahoana ny lalan'le firenena am'izao fotoana zao inona le fampanantenana natao taminareo ka na hitondran'olona helicoptera be ara na hitondran'ny olona artiste ara na hitondran'ny olona omby ara ho vonoina amin'io na hitondran'olona moto aza na hitondran'olona bisikleta na hitondran'olona paque solaire am'tony resaka hoe jiro ho anao sy sisa itony de mba mailo am'izay tsika menakavy aza manaiky fitahan'ny olona amin'ny ariary folo ka mahapotika amin'ny fiainanao le ariary folo tiako tenenina fomba fiteny zany fa apotika ary lasa vidina lafa ankehitriny ianareo 200 ane noho ny vidianana an'lay vanila taloha ariary zao 570 75,000 ariary fomba fiteny any zany rina fa tsy hoe zany mamorina ahoana ny eritreretanao hoe 50 ka hatramin'ny 200 ny vidianana an'lay lavanila maintso kilaoany teo aloha ankehitriny lasa 570 misy latsaky zay ary ino moa le plancher tenenina fanjakana fa misy latsaky zay misy 70 misy 570 hafahafa be le izy hafahafa be le izy de mailo zany vaoka de betsaka moa ny fampiresahana mba azonay ihany satria miresaka aminay ianareo ny aminy hoe lalana anandratsanay tsy hiverenanay tsara be zany tahakan'zany ny vaoka any tsy minosy io ny fitahana nampanantenaina de ostomma ny jiro avanesa koa de ianareo aty atoliary tsy mividy jiro lafitsony raha ilaina de ho averintsika zany vidéo tamin'ny 2018 zany de ho rakotra jiro am'izay toliary aiza zay jiro eo nareo manko mividy jiro lasa hatram'izay jiro lafy toliary hatram'izay fanga zany tafavoaka sy tateraka ve zany am'izao fotoana zao dokotera mbola mijaly amina resaka delestage toliary isy fotoana ara le flo nandeha tany de hoe mampanantena afaka zao andro tsy maintsy tonga ty ny groupe petratsika le fanontaniana mbola mandeha tsara ve le groupe tsisy delestage ve any ahoana le accès am'le eau potable mahazo rano fisotro madio ve toliary ahoana le resaka kere nataon'ny olona fitadiavam-bola nataon'ny olona ohatriny hoe fahatra fotsiny tamina projet sy ny sisa de mangatadava fa rehefa izay ny eo manana projet tsara mihitsiny tsy angatadava inona kory ny zava-misy eo avy any atoliary ary le vahoaka mampalahelo rina miala am'le toerana nefa raha misy hoy ponina mba tsy lazako hoe foko tena mitandro ny resaka fomba mametraka kolotsaina ho zava-dehibe any kolotsaina zay nanazara anazy sy nitazaina azy anisan'ny ponina avy any faritany toliary ary tsy miala eo amin'ny toerana misy azy izy fa lasa mifindramonina izy ny antony tsy ampy tsony le toerana hipetrahany tsy ampy am'le zavatra tena tadiavina hoe misy rano ve ahafahanay mamboly ve ahafahanay miasa ve tsy mety tsony zany izy
le conditionnalité an'le fiainana zany tsy conditionne-n'le géographie sy le zavatra iainana ntsony sy lay asa sy lay fivelomana zany dikan'izay voatery miala an'le toerana izy de mitady toerakafa efa mafy be zany a fa mafy be zany matoa miala am'le toerana zareo de tonga sainy le olo reo hoe fa ampy atsika zay nampanantenaina fa hoe omena asa ny taloran'ny toliary anangarana école na formation professionnelle ay zany am'izao fotoana zao piscine manara-penitra zao na jeu des îles raha tsy nahazo taranja ray kory ny toliary tao anatin'le hoe reto avy ny toerana ndray an'lay fifaninanam-pirenena jeu des îles io moa mbola adevitra be rina ho atao sa tsy ho atao le jeu des îles anangana le inona moa ty tsy usine mpanao ledsi any Manakara kindako le siana ho an'ny vahoaka raha taiziny rina narina fotsiny le ledsi tsy haitsika miketrika an'le izy hoe efa tsy manam-bola tsy mananasa le olona tany faritra tsy moatsinanana iny mivarotra le tsy melony fotoana de nalain'lay mpanolotsaina non tsy mpanolotsaina fa lay polisy municipal le ledsi de narina asa izy zay mananjary iny vesa taiza fa faritra tsy moatsinanana iny de le orinasany everina fa hoe ho atsangana anao juena ledsi tsisy juena langa ingeny misy am'izao fotoana zao e pla oeraoera juena langa de serakobakambava zay ny ataon'le fitondram-panjakana am'izao fotoana zao any Marovoay ataotsika tena sopotra ngeza be tena milay be aty am' ranomasina indiana ny avy aty am' Marovoay ny tena hofitaratra tena ho anisan'ny mpanondrana sinsisa iny tondrana ricantonné le Marovoay masobolo 20 kilo tsy zavatra goavana nentina ho an'le Marovoay le sopotry Madagasikara ho an'le tontolo ny vary izy indray nitondrana an'le vary kely amin'ny sotro be marina fa nandalo ny cyclone fa zao tsy ampy le anticipation tsy ampy zany le maso mijery le hoe hitsinjo ny vody andro merika andinika-lalina ho an'lay fitantanana an'le firenena ohatra zany daholo le any distrika rehetrarehetra raha ho resahantsika eto mahazo any mananara sy maro antsetra am'izao fotoana zao nefa firy faharoa sa fahatelo era Madagasikara nalanjorofo taoriana sava sy toliary iorombe na mevato am'izao fitondrana zao fa fafankihoana tena sahirana na ny lokan-dranomasina tena hoe mba fihinanara efa lafo am'izao fotoana zao misy fomba fiteny an'le loka zay fa loka zay fa na sy ho tadidika eo ihany izy de miverina ho azy eo ihany mora paritaka eny an-tsena fa zao lasa lafo izy na ny tokony ara lafo misy fety tena vonaomby tena anisan'ny fiainan'ny olona ny faritra analanjorofo didikena rasa ngeza tsara zao efa miaina l'izy satria lasa micalcule hoa am'le amafy ny fiainana le olona am'izao fotoana zao le fomba fiteny malemy aminay dikan'izany le hoe manam-bola le vahoaka ka na hividy zavatra lafo ara tsy problème aminy lasa tsy fiteny tsony satria tsy manana vola tsony ivitana ny zavatra ny any amin'iny faritry mahajanga iny aiza ianao ny mahita mponina ny mahajanga hijalijaly ara-piainany zany indrindra rehefa tonga fotoanany fialatsasatra fa tsy miaina le olona tsisy ninina azo atao anosy Belleville nisy vahintsika tonga tetorina lasa mividy zavatra amy toko ane le olona e vidy ena mividy poulet amy toko e vidy sosisy amy toko am'izao etantanarivo fiaino am'zany iny voniny iny ny kajina de atao eo amina so de itya 2,000 amin'io tsy azonao antoka le ena tovakena moa zany reny evagneny tena mampalahelo le zava-misy ka zay le izy zany arakaraky le tanàna sy le toerana sy le zava-misy ny atsapahatsika n'le tsy faiza mitondra an'le fanjakana sy le fitaka nataon'le fitondram-panjakana de sady mandray atsoratsika no mitadiditsika hoe inona ny nataon'reto olo reto tsy nambarany taminay tamin'ny fotoan'andro dikan'izay io arany zany tsy ova fitakan'izany tsony isika fa rehefa tonga fividianana de olombelona tonga saina am'izay malagasy tonga saina am'izay malagasy mahay mitadidy ary afaka mampatsiahan'zany am'le mpitondra fanjakana zay mieritreritra fa ho kandida am'izay ho an'ny fividianana manaraka eo tsy azo atao tsony mamerina fadisony
tsy azo atao tsony mamerina fahadsony tsy maintsy mitandronytsika mba tsy ahatongavana am'zany mbola sy tonga fotoana fampelezakevitra rehefa tonga zay afa ny zavatra itenenana isirina azy fotsiny fa te hiteny fotsiny zay ny aminy hoe rehefa tsapanao fa mafy be tsy araky ny napozinao disy fanantenany ianao de ndana aloha misoratra anarina anaty lisitry mifidy de teneny le olona manodidina aminao le menimenina teneny le olona manodidina aminao le marary le potika ny fiainana hoendao ianao misoratra anarina satria tsy maintsy faizitsika amin'ny alalany fifidianany reto olo reto satria zay ny fahafahana madio nomeny lalàna ahafahatsika zany mamerina indray ny fahefana makatia-ny vovaoka de zay maro anisa eken'ny vahoaka amin'ny alalany fifidianana madio zay rina ny veritsika fa hitatana ny firenena de toizantsika indray ny adevitra ho an'rapitsa ravakapitsa eny ary mamarantsika zany fa de mandehana makany amin'ny fokotany zany zao mandehana makany amin'ny fokotany soratiny anarana verify eo araomaso ny any amin'ny fokotany ihany zany resaka anarana io dia izay no anjaran'ny olo-pirenena fa nahiteny ary ianao miverena dada tena tianay mihitsy président Ravalomanana tena ohatran'zao zao ohatran'zao raha tsy ao anatin'ny lisym-pifidianana ny anaranao dia zavapoana ihany zay faniriana izay fa dia soraty any anatin'ny lisym-pifidianana ny anarana de arao maso jereo ny ao anaty ankonana jereo manodidina jereo fa de mbola misy maty voasoratsoratra any fa de mbola miveriny reny doublon jereo amin'ny atsipria mihitsy aza mitaredretra aza varimbarina fa iankina ny fiainana ilay zay eto tsy maintsy hiteny foana isak'zay matsiaro de hiteny an'io lisym-pifidianana io tompoko izahay satria io ny efa navo eo ny efa nanaovan'ny olona zay nataon'ny tany de mbola hiverina ihany ve tsy izay fa mila mandray ndraikitra ny tsirairay izany tapitra ny fandarantsika ary dia isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany samy tain'Andriamanitra veloma tompoko